ny any amin'ny faritra Sarodalana rehetrarehetra any, fa ngany eto Antananarivo ihany no antsoina hoe malagasy, fa ngany eto Antananarivo ihany no antsoina hoe mpanjifa, fa ngany eto Antananarivo ihany no antsoina hoe miserasera miresaka varotra, ny fandraharana momba ny varotra zany raha tsy resaka sika fa tsy eo le hoe zavatra teny ilaina amin'ny fiainana andavanandro, mbola tsy niakatra ho any solika tamin'izay zany. Dia mazava tsara fa samy manana ny masokarenany ireo mpivarotra zany tamin'ny eo amin'ny resaka tontolo varotra io, samy manana ny masokarenany, fa le mpanjifa ato tsy maraka ilay vola izay atrehana azy. Misy manontany nareo ary ny nareo ohatra ambesahanareo foana le sosialim-bahoaka fa nga tsy misy sujet hafa. Ahoana moa tsy resahana sosialim-bahoaka fa nga ianao mihinan-kanina raha tsy resaka sosialim-bahoaka, na ny any ambanivohitra ny tantsaha io na ny etỳ an-tanan-dehibe, dia tratran'ilay problema avokoa, problema izay tsy tokony hisy akory, problema izay tsy tokony hoe iainan'ilay vahoaka malagasy fa dia noho ny tsy fahaizana dia lasa zao no vokany. Dia hoy tsika teo hoe tsy miaina ilay mpitantana intsony ny olona, satria raha resaka ilay vidin'entana atao zao tsy arak'izay mihitsy, tsy arak'izay niteneniny ny fitondrana hoe tsy mahazo mihoatra an'iteo, vao mainka niakatra be ilay izy, ary tsy eto Antananarivo ihany fa any amin'ny faritra ihany koa. Dia ankoatran'izay ihany koa amin'izao iainantsika izao hoe resaka fitaterana niakatra amin'izay ilay vidin-tsolika, dia io efa nazavaina teto hoe saropady anie resaka vidin-tsolika io tsy eto Madagasikara ihany fa maneran-tany. Raha vao mikitikitika an'io ianao dia misy fiantraikany tsy misy fiantraikany aroa, misy fiantraikany aroa, ary Madagasikara mbola miankin-doha amin'ny resaka solika. Fa nga ny vahoaka malagasy no nahatonga ny trosan'ny petrole eto, tsy ny vahoaka malagasy no nahatonga ny hoe petrole ananan'ny petrole trosa zany ny mpitantana ny firenena, dia hoe tsy maintsy enjehana io satria efa nampiakapeo ireo kompania petroliera ireo hoe izay tena ohatran'ny tsy ho vitanay intsony izy ity fa ny volanay mbola zao mbola tsy voaloha, dia nandrangaranga izay ary niakatra tany amin'ny fitsarana tany mihitsy n'ilay raharaha tonga dia nanenjana ny fanjakana hoe tsy azo atao fa tsy maintsy tsinjovina ny tombon-tsoam-bahoaka, izany no fitenin'ny zareo. Dia avy eo nefa ilay izy poritra atao dia teo anelanelany teo ilay fanjakana, ato amin'ny petrole, ato ilay vahoaka mpanjifa, dia hoe araky ny fifanarahana, fifampidiniana, marimaritra iraisana dia atao an'izao ny vidin'ny solika. Ny rahantsika nahita ireny ny olona mbola ny Ampandriana ny lahady ny latsinainy maraina efa hafa ny vidin-tsolika eny amin'ny station, nefa mbola nisy solika be dia be ny sasany tamin'ilay vidiana tany amin'ilay vidiny tany aloha mbola ao anaty cuve ao, dia tonga dia ilay vidiny vaovao no ampiarina tamin'ireny zany. Dia rehefa nikitihana io dia nanaraka n'iny daholo ny fisondrotry ny vidim-piainana, na fitateran'olona na fitateran'entana hatramin'ny voatabia sy tongolo niakatra daholo. Herinandro mahery izay no nisian'io fampiakarana vidin-tsolika io, dia fahita ny fiantraikany ratsy ho amin'ny sarambabem-bahoaka izany. Sarambabem-bahoaka no resaka eto, sarambabem-bahoaka ilay malagasy sahirana. Dia eo amin'izay raisitsika ilay resaka fitaterana, nanamarihana-tsika hoe tsy tonteny intsony ny mpitantana ny firenena, ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Dia io amin'izay fa nisahotaka dia hoe ahoana eninjato, fitonjato ny saran-dalana eto Antananarivo zany, dia misy havanana hoe valonjato ve nisy ny resaka teny avoloha. Dia rehefa nisy ny resaka teny avoloha ny filoha zany, ny filoham-pirenena sy ireo kooperativa dia izao zany eninjato zany. Fa inona ny eninjato teo? Nisy ny nanao eninjato, fa nisy ny tsy nanaraka an'iny fa tonga dia andro vitsy taoriana ny fihaonana teny avoloha teny dia efa valonjato. Ilay valonjato zany tsy mifanarahana, dia nampiakatra avy eo amin'izay ny fanjakana hoe izay tsy manao eninjato dia fourrière, mandosa azy, satria izay no ny fanarahana. Dia lasa nisy an'izany frais fitonjato zany, dia lasa nisy an'izany frais kitotohatra zany. Teny amin'ny faritra misy an'io misy an'izany hoe frais kitotohatra zany. Inona ny dikan'izany hoe raha eto maketsy anana dia izao ilay frais eninjato, raha mihoatra izay dia fitonjato. Ny an'ilay valonjato moa zany dia efa io izy io. Dia hoe nandrangaranga sazy amin'izay zany ny fitondram-panjakana ao anatin'izany fitondram-panjakana zany ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra hoe
zay tsy manao enjato hatramin'ny lakamisy anio mihitsy zany lakamisy zany dia milatsaka ny sazy mandolamandy dia fouriera kiazana ny fiara izany zay zany no voaka fany dia avy eo amin'izay ireo mpitatitra zany mivory omaly dia samy nanana ny lazaindray tao anatin'ilay izy ny UCTU zany ny teny hoe tohatra fitonjato ny Union de coopérative de transporteurs urbains UCTU fitonjato dia ny FMA ny fitaterana mirindra ho anatananarivo misy ny 163 192 193 194 amin'ny teny hoe valonjato ihany ny fantatray ary izahay dia vonona izaka ny vokany zay le izy zay le fivoriana omaly zay dia niakatrakatra amin'ny feo dia inona le izy zany conclusion ilay eninjato ny lazaina izay hoe ny fampiresahana hoe teny avoloha tamin'le ny fiantsoana teny avoloha iny fa ka nisy resaka eninjato ntsony tamin'le fivorian'ny mpitatitra maly na ny FMA na ny UCTU fitonjato ny teneniny UCTU dia valonjato ariary ny teneniny FMA tsy misy meno ane zany le fanjakana nefa ato amin'ny ilany ato zany ny fanjakana ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny teny hoe eninjato dia reto le mpitatitra tsisy miteny an'izany eninjato ntsony hatramin'le omaly le fivoriana maly fa fitonjato sy valonjato no ny teneniny zareo dia ao moa zany le to amin'ny FMA teny mihitsy hoe zay tena hoe atrehanay zay vokanio subir atrehanay zany zay vokanio na ahoana dia natao nitsangatanana izy manaiky hoe valonjato tamin'le le maly io nanangana daholo ny tena maro mihitsy hoe valonjato dia ahoana zany raha miditra fourrière ny fiara sinsisa dia zay zakan'io zay lalany ihany lalana zay mihitsy le fiteny hoe zay lalany ihany lalana inona ny dika zany rehetrarehetra zany ny dika an'izay zany dia hoe zany no vokatry ny tsy fahaizan-tantana eto amin'ny firenena ary ianao zany lasa tsy toteny intsony ny mpitatitra tsy manaraka izay niteneniny fitondram-panjakana eninjato ny resaka tany avoloha fitonjato sy valonjato mivoaka atao amin'ny fivoriana lahato dia zany rehetrarehetra zany dia miteraka savorivory mpanjifa mohetsy amin'izany dia fa tsy hitantsony zay atao zany zany entintsika manamarina hoe tena tsy araka ny tokony izy mihitsy ny fitantanana amin'ny firenena amin'izao fotoana zao ary mibaribary zao ny tsy fahaizana tompoko mibaribary ninninona fipasipasoana ninninona zao fanadiova-tena sinsisa fa ilay mpitondra mihitsy ny tsy henon'ny olona teny intsony io ny ohatra ny hoe zanaka sy ray aman-dreny ao tokantrano hoe rehefa tsy mihaino n'le ray aman-dreny intsony ny ankizy efa zavatra fa mihitsy no zavatra miseho ao ny teny ny ray aman-dreny hoe zao no atao zao no tsy azo atao zao no azo atao zao ny hitondrana amin'ny fiainantsika ato fa ny ankizy tsy manaraka an'izay fa zavatra fa natao fa hoe any anareo koatra ny resaka tsy ihany zany fa ny anay no ataona ihany no atao dia eritreretra hoe hikorotana le tokantrano fa ity firenena zay zany le lohahevitra tiatsika resahana aloha amin'izao miara-manonja MBS radio Mata zao hoe tia hampanombohana ny amin'ny hoe tsy manaraka intsony izay teniny mpitondra fanjakana ny akamaron'ny sehatra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia inona ny dikan'izany ny dikan'izany zany dia hoe ianao zany zay manana andraikitra ao amin'ilay firenena tokony heritreritra hoe fa maninona moa ireto olon'ireto ny tsy mihaino intsony fa maninona izy ny tsy mihaino intsony eninjato ny fanarahana tany avoloha fitonjato sy valonjato no mivoaka ary amin'ny fivoriana ary tamin'le maly zay le izy zay fotsiny tsy ataontsika resaka lavabe dia valonjato moa tena maneno io tena maneno be le valonjato fa mipitondra ato zany teny eninjato le izy eninjato fa mila tsonjovona ny mpanjifa sinsisa ny ato amin'le mpanjifa koa moa tsy fantatra be ny any ihany koa hoe mpanjifa hoe ahoana moa zany miaro ahoana tsy fantatra ntsony le izy fa ny zavatra misy aloha zany dia tena misavoritaka ireo mpitatitra manany lazainy
io resaka gasoaly io ane fangahy io fotsiny fa zay mbola mandomy karamampiasa zay mbola mandomy karaman'ny receveur sy ny chauffeur ny entretien sy sisa nga raha vao ratsy ny entretien tsy hiteraka accident dia fatona be dia manana ny argument zareo ampitatitra mety ho Tananarivo resahana io mbola tsy miresaka ny any amin'ny route nationale sy ny régional sy ny any kodaoda any fa mbola neto Tananarivo aloha io resahantsika io nanomboka homany zany dia mihamafana andrara ary io le nitenentsika hoe le mpitondra fanjakana ihany any no mamorona foyer de tension satria vokatry ny tsy fandiniana tsara fa may fotsiny voaporotra tatsy eo mantsy mbola resantsika kely eo ihany koa dia resaka hoe fangatahana hoe hitatana ny vola zao omen'ny banky iresa-pireneny ity dia fangatahana nataon'ny Andry Rajoelina le tany mandoto dia raha ataony tamin'ny teny frantsay resantsika kely ihany koa no rehefa aveo somary mifakafakaitsika fa misy ny tsy maharaka tsara le izy fa eto amin'le resaka fitaterana aloha dia zao fa raha tsy fantatry ny mpitondra fanjakana eto amintsika fa ny fitaterana sy ny lalana ane no tena indehibe eo amin'ny toe-karem-pireneny eto amintsika raha mbola tsy dia hoe misy hoe train misy fitaovam-pitaterana hafa tsisy métro sy ohatran'izany fa ny firenen-kafa efa mandeha daholo fa ny antsika aloha zany dia mbola hoe io a lalana io a no azontsika tena hoe ampiasaina sy atsaraina ao anatin'izy kanefa ilay solika ihany koa tsy afaka misaraka amin'izay dia ireo mpitatitra zany rehefa eto Antananarivo renivohitra manantenenina izy charge anay ohatran'izao ny mpandeha manana ny teneniny ihany keo izy ny mpitondra fanjakana ny commune Antananarivo renivohitra manana version koa izy hoe ohatran'izao dia nefa rahan'le zavatra dia any amin'ny resaka fampiakaram-peo sy any amin'ny resaka fandrangarangana sasy zay izy dia mivoaka amin'izay ary le feo amin'ny ataon'le mpitatitra ohatra nataony teo amin'ny FMA fitaterana amin'ny rindra ao Antananarivo hoe zakainay izay vokany eo zay ny sisa nefa rahan'le raha satria ny ato mandrangaranga sasy zay tsy manao enjato ao miditra forera fiara dia mandola mandy ary arakaraky ny janonana amin'le forera ihany koa ny vola aloha io mantsy misy fe-potoana zay tsy hoe janonao fiaranao dia hoe tonga dia misy vola aloha hoe ferana io arakaraky ny petrahanao amin'le toerana anaovana amin'le fiara metrahana an'le fiara atsy ambadika ny tambohany NBS atsy le fametrahana ny fiara atao forera zany mijereo dia lasa saina ihany hoe raha ohatra moa zany raisina fotsiny hoe coopérative 163 miala any akady kely mandeha any amin'ny diga any dia tokany lasorany ny farany ohatra hoe raisina fotsiny ohatra 163 ohatra zany dia ohatra hoe satria mantsy zany ty 163 ohatra 163 192 193 194 ao anatin'le FMR zareo amin'le hoe tena manenjana hoe 700 ariary dia ohatra zany hoe ampiatra amin'ilay sazy efa nitenenina ny fanjakana sy nanaovan'ny commune Antananarivo renivohitra hoe efa enjato no nitenenina ka nahoanareo manao 700 dia ozy izy ny atao amin'ny mpitatitra anivon'ny fitaterana amin'ny rindra ho Antananarivo na ny FMA hoe zakainay izay vokany hoe ohatran'ny tena midefy zay mihitsy midefy aminay fitondram-panjakana ny fitenenana ohatran'izay satria le fitondram-panjakana hitan'ny mpitatitra izany raha ohatra hoe raisina ny FMA zany ny fahalemeny na ny antsoina hoe faiblesse ary izy koa matoa tena hoe manenjana dia manokajy ihany koa zany reo mpitatitra hoe azao charge izay zakainay io ny tsoatran'le natao tamin'ny resaka vatra hoe feranetiny tsy mahazo voatra n'ity ny vidinetany fa ny atao fitaterana ihany koa samy manana ny masikarenany na reo fiarakodia hoe sprinter sy kasety reo samy hafa ny charge amin'ireny raha resaka hoe entretien fotsiny ho an'ny mécanicien mahay an'izany sprinter sy kasety mantsy ny tena feno eto raha resaka
fitaterana eto Antananarivo. Dia manoloana n'izay zavatra izay zany dia tsy mino ny fanjakana intsony ireo mpitatitra zany da raisitsika zany reto hoe coopérative manao 700 ariary reto. Dia raha ohatra zany ka hoe ampiarina izay sanzy efa narangaranga ny fanjakana ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra hoe fourrière dia Mandolamandy, dia ozy izay manontany hoe fanontaniana tsotra fotsiny raha raisika ohatra 163 fotsiny ohatra fa ka le toerana fametrahana fiara fanaovana fourrière tsy ambadiky ny MBS atsy anga ombeny zany efa firy ny taxi be raha ohatra 163 dia maitsomaitso reny firy. Dia raha ohatra zany hoe atao fourrière daholo reny ka nga io omby dia tonga koa ny 194 ohatra zany hoe ampiarina lesanzy dia miditra fourrière tsy omby io zay hoa ety mahita an'le izy fa tsy omby zany atoerana zany zao tokony hoe jerena daholo sa hoe atao aiza raha tena hoe anenjana zany ny fitondrana aminay fampiarana alay sazy izay. Ary reto efa niteny reto FMA reto hoe zakainay zay vokany eo zany niteny zareo maly famitinana tsara fananina moa zany hoe azavaina satria mety misy ny tsy maraka hoe ahoana marina moa no tena fandeha ny lalan'izy ity dia aleo hoarahantsika tamin'ny alalan'ny reportage nataony mpanao gazety teto amin'ny MBS koa ny Radio Mada ny fiakatrakatry ny feo tamin'le fivoriana omaly ka tsy mivoahan'le resaka hoe 900 ariary le nyresahana tany Avolotso no frais Antananarivo sy mandina fa lasa 700 no mivoaka tao araka ny teneny ny UCTU dia lasa 700 ariary araka ny no teneny ny FMA dia le mpanjiy fetsy mitanaka fotsiny ilay mpanjifa dia hoe ahoana zany dia hoysika hoe tsy misy mieno ny izay teneny ny mpitondra fanjakana ndao arahantsika ary le maly. Naharitra ora roa mahery fivoriana teo amin'ny mpitatitra sy ireo filohana coopérative an-taxi be eto Antananarivo. Nafana ny adevitra niezaka nitady vahaolana ireo filohan'ny coopérative nanatrika ity fivoriana ity amin'ny tokony anekena sanajana ny sarandalo 900 ariary izay napetraky ny fanjakana ary nolazaina mihitsy aza fa hisy ihany koa ny sazy ho an'ireo izay mbola mitazona ny sarandalo no 900 ariary no amafisin'ireo mpitondra zany nandritra ny feonan'ireo filohan'ny coopérative sy ny ben'ny tanàna ny ministry ny fitaterana ary ny filoham-pirenena omaly raha nitatitra. Tsy niova ny an'ny mpitatitra izay efa notapahana fa hitazona ny sarandalana ho 900 ariary. Manahy ihany koa izy ireo amin'izao fionana izao satria dia tsy tafiditra tao anatin'ny resaka tokony nodinihana mihitsy ity resaka sarandalana ity fa ny fampidirana ny fiara fitaterana vaovao indray no resahan'ny filoham-pirenena ho hatrany nitatitra nataon'izy ireo. Ity resaka fitaterana ity dia fiainam-bahoaka io ary fiainam-bahoaka mampandroso io fa raha vao io tsy voajery tsara ny tokony ho izy dia tsisy fampandrosoana. Izay nametraka ny 900 io izay dia anisan'ny joansy tany an-jato izay FMA zay mahatonga anay nanao an'io 900 io ary efa nahazavaina teto fa nenay tokony natao bilina manapaka an'io fa tsy izay président Entsika dia ny hoe tan-dalàna fa raha zavatra mahafaty antsika kosa tsy miditsy zany hoe aniva nanitsy dalàna isika fa misy etapy maro azo atao ahafahana mitondra sy mbola misy ao koa ny zavatra makety azao raha azao ao anatin'ity fitaterana renivohitra ity dia apetrako tsara hoe manontany teny ao président mahafia tsara membre ao aminao ve ianao sa tsy mahafia fa raha sala amin'ny tenanay alao mandeha arak'izay procédure tokony arahana fa raha nijalona mihitsy tompokontanay dia tena tsy vita satria ohatran'ny hoe tombovoly tapenam-bavy sika eo ny fanjakana ary mitatitra ny fiveneny tokoa zay mety tokony mitapahana alohan'ny akaranareo fanatrika ny fanjakana dia tokony izay teny arahana ny besim-bavo ka tokony nanany fivoroantsika isika rehefa tsy manome fahanan'ilay hevitry ny assemblée générale dia tokony iverina nareo manontany teny zahay
tena mpitatitra koa ve anareo soliteny tany ka mahatsiaro zany mpangify fitaterana zany satria dia manjifa ihany koa tsy tena zavatra rehetra ahevitrareo lava le fotoana ahafahantsika mandinika an'le izy a rehefa avy tapahanareo ny aloha hoe eninjato no tapakay ka rehefa mivony eto zay manapaka valonjato a dia aveo ray ahevitrareo lava rehefa tonga any fivorininareo eto ndray a efa natao teo tsangatanana maro no nanangatanana ny teny fa valonjato nisy ny teny fitonjato dia zao ndray a ihevitra ndray nareo lasa miahiahy nareo zay tena mitondra ny tenilay marina ve nareo a sa inona ny zavatra mitsaky tianareo hevitra ve zay sa laviniteny mihitsy ny tsy hahafahanay manoatra mitsotro ny vahoaka mitatra dia vahoaka azafady président misy eto taminareo anakamianjato ave aloha nandehananareo tany dia mba nampivoky ny mpitatitra mpitiavana ve nareo a ohatrataontsika izao hoe ahoana fa atsony izahay ahoana ny fanapahan-kevitsy anareo ahoana fa izao tamile nareo nanapaka anazy ve mba alohana kanisana tany hoe mba hoe nampivoky ohatr'izao nareo ahoana ny tabakitsika ohatr'zao le izy ino namba mba tsy nampivory anareo le président anakay telo misy ny tany voalohany mponefa niakatsy tany tao daholo le izy tonga tany nefany a tsatrany hoe mahatsiresana anareo dia eninjato ny teleniny anareo amin'le izy noa ve mba hitanareo le eninjato amin'izao fa mahavelona le vahoaka mpitatitra niakatra ny feo ary nisy mihitsy ny fanangana tanana ho fandaninany sarandalina ho tazomina valonjato ariary a ny sarandalina mbola tazomina reto mpanao fitaterana zay manao fivoribe reto androany na losy teo a ny sosefitra fitonjato a dia tsy lany ny eninjato a mitsopahany zareo mihitsy a ray manontolo zato isanjato fa no nanangatanana tamin'ny eninjato teo eo anatrehana zany zany a dia vonina ny mpitatotra eto Tananarivo hitazona ny sarantanana ho valonjato ariary tonga hatramin'ny mety ho fitokonana mihitsy raha toka isy ny fisamborana sy ny fisotomana ny taratasy fahazon-dalana iasana jadona loatra ny misy eto hoatrany ireo mpitatotra mampandinika tokoa ny zava-misy ankehitriny ireo madinika indray no lasa misy disadisa kanefa ny fomba fitantanana any ambony mihitsy ny tsy mandeha amin'izay izy nolazaina fa ho alohan'ny fanjakana ny 50 isanjato amin'ny vola izay vidaninareo bus vaovao ampidirina kanefa ny fitakina tamin'ny karamety serotsy voafehy akory ny mampanofinofy ihany no tena talentan'ity fitondrana ity fa tsy mahavita mamany olany vahoaka mihitsy zay misaotra ny yavitra ny tatitra an'izay vaovao zay a izy no journaliste reporter nandeha tany a teo amin'ny sariny caméraman i Mathieu Princy teto amin'ny MBS zany ny mampanofinofy ihany izy yavitra no tena talentan'ity fitondranyity fa raha hoe ny tena hoe amaola zany a tsy eo zany zao le raha io resaka hoe fitaterana io jereo tsara ane le zavatra anseho tamin'iny fivorina iny le samy vahoaka no mifanenjana na mipitatitra eo anivon'ny CTU na mipitatitra eo anivon'ny FMA na ny mpandeha dia samy vahoaka malagasy ireo tompoko ary samy manana ny tombontsoa ao anatiny samy manana ny olany dia samy manana ny izay hoe veriny fa mba mampetipety azy zay le fipetraka le rara dia nohony tsy fahaizana eo amin'ny fitantanana izay ataony eo anivon'ny mpitondra fanjakana dia reny ny vokany ny samy vahoaka ny samy olo-pirenena ny mpitatitra sy samy mpitatitra tsy mitovy hevitra sasany manao fitonjato amin'ny teny ny anay hoe valonjato ihany ninkidona na inkatra dia ny anay valonjato zay eto tsy miteny mihitsy hoe mamerariny aniza na mamerariny aniza tsy zay a fa zavatra tiana avotra fotsiny ao anatin'le izy dia hoe ny fitaterana ane dia tafiditra ao anatin'ny sehatra ny fandraharany tafiditra ao anatin'ny tokotany be amin'ny fandraharana ny fitaterana raha ny eto amintsika aloha zany zao fa misy an'izany hoe coopérative hoe national zany hoe an'ny fanjakana tsisy an'izany
taloha nisy an'izany tamin'ny andro fibatasy ny antafita sy ny fima hoe niditra tao ny tena miditra tsehatra ny fitantanana mihitsy ny rafitra izay mitantana fa zao tsy zany fa hoe any anatina coopérative ka ity zany dia hita hoe mitsofoka lalina ao anatin'le raharaha le mpitondra fanjakana mitsofoka lalina izy satria izy may pretin'ny pétrole io ane vao nikitika ny vititsolika dia efa fantatra hoe tsy maintsy zao ny efa rahan'io lasa mikorotana ny tontolon'ny fitaterana eto Madagasikara lasa mikorotana le izy satria atao hoe angle anankiray fotsiny jerena azy zay moa ny fahaizan'ny mpanao gazety azy hoe rehefa misy zahatra mitranga dia jereo amin'ny samy manana ny angle hijereny azy fa ny zareo mpitondra fanjakana zany dia angle anankiray fotsiny no nijereny hikitika an'io le viditsolika eo izy tambola firehana 500 dia tsy nijery izy ny angle hafa satria natahotra izy hoe tena sao de tena giaja nyreto compagnie pétrolier reto 100 ty raha ty tonga dia kofiny eto daholo dia hoe alao aloha amboamboarina le izy dia atsonany avoloha zay atsonany dia atao amin'izay ny communication rehefa aveo hoe araky ny marimaritra iraisana aiza zao zay marimaritra iraisana eo 900 no mivoaka tany avoloha 700 sy 700 mivoaka ato ary nen'le 700 raha tena maninjany mihitsy hoe zay vonona izaka ny vokany eo dia lasa fiainana ao anaty fitaitainana no iainan'ny vahoaka ny Tananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana izao vokatry ny tsy fahaizana zay io resaka fanenjanana feo tamin'le fivoriana omaly nataon'ny mpitatrina ohatra nisy solotena mpanjifa ihany koa tao reny tsy mahagaga mihitsy tsy mahagaga satria le fitantanana no tsy ao efatra ny voalohany mihitsy no manao ny zavatra tsy tokony atao zany zay tokony andraikitra sy eo amin'le hoe tontolon'ny fitantanana amin'ny firenenako tsy fohanao daholo tiako tsy fohanao ny atsoko tsy fohanao ny dia zay le vokany nefa le tontolon'ny fitaterana resaka fandraharana dia inona mipirofo ny amin'ny hoe hitsofohan'ny fanjakana lalina le izy satria hoe tena alao tsy maintsy jereny ty fa tena anahirana ty zavatra ty manahirana le izy satria efatra amboalohany dia efa tsy natao zay tokony natao tsy mahay mijery lavitra tsy manana capacité d'écoute zany izy daholo zany dia io zany zao le izy dia mizaka ny tseran'ny aina dia hoe ho zany le mpitatitra resaka taminay tamin'ny maraina dia nanontaniana za mihitsy no nanontany dia ahoana zany raha ohatra hoe milatsaka ny sazy nareo mbola no 700 satria tapitra androany lakamisy tapitra androany le fepitoana nytenenina dia hoe raha miditra forera dia ahoana sikinina moa zany izy fa io aloha zao samy manany zay ataony fa raha nenay zao izy tsy alohanay forerany an-trano ina ho andika an'izany ka forerany an-trano tonga dia mijanona eo tokotany fotsiny ao anaty garazy ny tomobile tsy mandosa azy dika zay zany tsy hiasa izy zay zany ny dikany tsy hiasa izy aloha noho ny forerany an-trano tsy mandosa azy fa tonga dia ao tokotanina ao amin'ny garazy zany ny tenin'ny sasany dia sasany ray miteny hoe zay hiasa fa ny anay 700 dia zay hifanarano dia mba mety ve zany tompoko ahoana ny fetezana zany ary mpandeha sy ny receveur sy ny chauffeur no miady ao anatin'ilay taxi be nisy ramatoa anankiray zay maly hoe tonga dia ozy izy le ramatoa za tsy manana fa tsy tia 900 no navoaka ny avany tsy manana fa tsy tia ary za tsy hiala lasa ohatra an'izany le izy dia le vahoaka samy vahoaka no mifanenjana eo dia zay ny vokatry ny tsy fahaiza-mitantana eto amin'ity firenena ity dia hoy isika tamin'ny famakafakana hatramin'izay hoe rehefa misy ny olana dia tsy maintsy fifampidiniana no solution nitenen'izany ny hoe raharaha-pirenena kapipeny zany nitenen'izany teo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena nitenen'izany ny ray aman-dreny ampiangonana eo anivon'ny FFKM hitanany FJKM ny Luterana ny Anglikana ary ny Eglise Katolika Romana tao anatin'ny ray volana na roa volana fotsiny dia efa indro ny FFKM no niteny ary ny dikan'ny tenin'ny FFKM dia hoe tsy vita ny
tena hoe mandesa ami'rery fotsiny ny fijerena ny ty vaolana amin'ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena ity fa tsy maintsy misy ny fiarana voatao anatin'ny roa amin'ny fitopolo ora ihany koa zay no ny teniny président Marc Ravalomanina hoe tsy maintsy fampidiniany ty tsy maintsy fampiresana ty tsy misy anavahana zay no solution ao anatin'ilay izy fa eo amin'ny resaka fitaterana eto Antananarivo sazy no rangaranga n'ilay ampitondra fanjakana sazy sy fampitahorana hoe zay manao valonjato ao sazy miditra forera nosy-patrana tsy ambadiky ny tambohatso zany fampidinina forera zany tombadiky ny MBS atsy dia zay le izy mahavaolana ve zany mahavaolana ve zany de hoe ahoana ary ny vaolana tokony atao amin'le izy de io moa zany samy manana ny lazainy fa zao ny fitondrana ny tompona andraikitra responsable amin'izay famana ny olana zay satria ary zareo karamainy ny vahoaka hipetraka eo amin'ny toerana io indrindra moa zany atao amin'ny fahefanam-panatanteraka ny eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika sy ny atao amin'ny primature satria reo le hoe fahefanam-panatanteraka reo de ny atao amin'ny primature zao mbola misy ministera isan-karazany ao ministera fitaterana zao concerné ao anatin'io de iteny koa mpitatitra hoe ahoana ny lalana de tafiditra koa ny travaux publics raha ny lalana atao anatiny izany dia eo ny fiadinan'ny tanàna sisa misy andraikitra ohatran'izany ty raharaha ty ary mifandray ary ny mifandray de eo amin'izay zany tsika mandravona zany zavatra rehetrarehetra zany rehefa ravina zany le izy dia rehefa tsy non'ny olona izay teninao zany mialatsindritra rehefa tsy non'ny olona izay teny na hoe izay toromarika atao dia ianao zany mila ianao le tompona andraikitra zany mila mametra-panontaniana hoe tsy asa aloha zareo raha mbo mametra-panontaniana amin'ny tenany mametra-panontaniana amin'ny mpiara-miasa hoe fa maninona moa ireto olony reto fa maninona moa ireto mpivarotro reto fa maninona moa ireto mpamongady reto maninona moa ireto coopérative reto maninona moa ireto tompona fiary reto raha ny eto Antananarivo renivohitra no jerena no tsy manaraka ny teny izay nomena maninona moa mba misy hoe fanontaniana averina amin'ny tena ohatr'izay le izy de tsotra ny valiny ianao tsinona tsy mahavaolana akory ianao tsy mahavaolana ao amin'inona ao amin'le olana izay mahakasika an'le finanana sy le kapoka isanary anahoana zany ny fiainana eto Antananarivo eto rapitso raha hoe nraisina ny tenin'ny FMA nraisina ny tenin'ny UCTU raisina ny tenin'ny fanjakana ao anatiny ihany koa ny commune Antananarivo renivohitra amin'le hoe ty resaka saradalany anahoana zany ny fiainana eto de mpanjifa samy mpanjifa indray teny hoe fa ahoana ny anareo no ahoana ny makaty aminay 700 fa ahoana ny makany aminareo no 700 ohatra de misaviritaka ohatran'izay lay raharaham-pirena io resaka fitaterana eto Antananarivo renivohitra io tompoko dia anisany mampiseho any tsy fahaizana mitatana izany anisany io fa mbola be de be ny zavatra azo resana de eo indray zany de nandeha indray ny resaka hoe anavatra fiarabe de ny asa ohatriny izy teo ny vidiny izy teo de hoe ny atsasany zakain'ny fanjakana ny vidiny de ny atsasany zakain'ny mpitatitra ny ao tsy voava resaka friana 100 resaka friana 700 tsy voava de ary amin'ny resaka hoe fanafarana buserie indray no tenenina ny lalana tsy amboarina zay foana le mission enta ny lalana tsy amboarina be debe ny kilavadao jere zao ireo manjakaray ery eo faritana de efa nahita fa amin'ny toerana sasany any Eropa any ohatrany tsy fantatra hoe mandeha paveve za zany fa tsy mikitotona mihitsy fa lamina tsara mirindra tsara ohatrany any Chine any satria tefena mihitsy manana fahaizana manokana ny spesialista momba ny vato fa ny tsika arana amin'ny pave ohatra miongotra ho azy zany ohatra tsy haitsony
dia tsy fantatra ntsony zany ilay fiainandra malagasy ny hoaviny nefa ilay fitaterana dia tena hoe ain-dehibe an'ny fiainam-bahoaka zay ny le hoe fitateram-bahoaka inona moa n tsy efa nisy teto ho an'ny nahatadide zany nisy fima teto nisy antafita teto nisy fibata teto ikarusy namirona ny rahaberanto ira mihitsy le izy dia nandeha zany fa tsy hitantsony ny efa rany le fiara ihany ko moa tsisy piesy tsisy solotena le orinasa nanamboatra n'le fiara zany teto Madagasikara fa dia teo fotsiny no namboamboarana dirana resaka politika koa moa le izy tamin'izany fotoana zany Antananarivo tena nanjakan'ny KFM tamin'izany dia ny Arema ihany koa teny ihany koa zay koa manana maizy anay dia zay le izy tany Hongrie moa no nanamboarana n'ireny Icarus reny fa izy zao tsy hitantsony lasa fatapera sisany nefa rany mbola nisy an'izany romanina zany teto ny antafisa tety amin'ny tety Anosipatrana tety nisy an'izany tatsy Ambadika tatsy tantara daholo zany ka tantara ka efa niainana ane zany efa niainana zany dia zao ianao zany hoe misy hevitra indray hoe anafatra fiarabe dia rehefa anafatra fiarabe dia 500 isan-jato ny mpitahitra 500 isan-jato ny fanjakana dia ozy amin'izay ny olona aizandray mibizina amin'izany so de misy bizina zany ny fanontaniana apetraka ny olona satria tsy matoky ntsony le resam-pitantanany eto amin'ny firenena ny akamaroan'ny olona amin'izao fotoana zao vao misy zahatra miainga dia hoe so de misy bizina io so de ahoana io mandeha makaizy io zay ny momba an'iny ka dia ho hita eo indray aloha zany ny atoa zay ny eto zany tsisy miteny hoe mety zany na tsy mety fa zavatra hita fotsiny aloha ny zavatra hita dia ny ao tsy vita dia ny ao ampanantenaina ny ao tsy vita dia ny ao ampanantenaina dia tsisy mandeha amin'ny loniny ilay raharaha dia inona moa zany mahazatra sy ny communauté internationale communauté internationale zany malalaka be ao ny système Nations Unies ao ny banky mahazatra ao ny banque mondiale fitondrany ity ny corps diplomatique ihany koa mbola ao anatiny ny ambasady isan-karazany reny satria reny mantsy le resaka bilatéral ihany koa ankoatran'ny nen'ny Europa somary miavaka kely satria ohatra hoe miasa amin'ny frantsay manampy ny allemand dia amin'ny alala mivondrona européana nanaovany azy ohatran'izay le fandehana ka hain'ny olona tsy anjera ny fomba fiasan'ity fitondrany ity dia gaga ianao zany na eniny filoha zany tany Iany Rajoelina tenitenena amin'izay tany Mandoto iny dia niteny tamin'ny représentant ny banque mondiale le boîte amin'ny orange ny lokony ny olona ne mijery ny anay moa zay le izy ary le izy hoe volam-panjakana sy ohatran'izany dia efa zany efa endrika propagande zany zay ny fomba fahitan'ny maro azy dia zao ny fanontany hoe nangataka zany ny mpitondra fanjakana malagasy alora angamba tantaninay le vola dia kely finoana ny mariny aminay dia anaika zany ve nisy eritreretam-pirenena ohatra hoe raisitsika amin'ny banque mondiale ko ny volan'ny Covid raha tsy fantatra zay nanaovana azy ohatra ina minitra amin'ny cour de compte raha zay fotsiny no raisina ohatra satria maninona raha vao mahenoheno fofom-bola vao mamofopofona fotsiny mbola tsy mahay volany fa mbola le vao mamofopofona fotsiny eno any ambadibadika any hoe misy zahatra ohatrany aniny zany vao maheno fofom-bola dia efa maika be mihitsy alors anga io mba tantarinay sisisa inona nefa ny zavatra efa anseho tao mijiramany nasain'ny banque mondiale namerim-bola efa nitrango zany dia nikoropaka dia natao ny fomba rehetra nymerenana an'iny mba hoe ahafahan'le fiaramiasa mitohy dia inona ihany koa ny tato amin'ny resaka Covid tsy fantatra ntsony hoe ahoana ny tena fandehan'le fampiasana an'le vola dia zao ianao miteny ray hoe alors anga ho tantaninay ty vola ity zany fa tena zao dia ho tantanina ahoana raha nahainy tantana ny ity régime ity na ity fitondram-panjakana ity tsy ohatran'izao ny fahorian'ny gasy izy ireo dia efa tao anatin'ny na tsy mivantana raha ny sasa fa ankolaka dia tao anatin'ny tamin'ireny tetezamity reny rehefa nasorona tamin'ny fomba tsy demokratika amin'ny président Ravalomanana tamin'ny 2010 dia ny akamaroan'ny olona izay nitantana firenena tamin'izany mbola mitantana amin'izao fotoana izao profon'izany ohatra ny filoha
izy nytantana ny tetezamita dia izy ny mbola eo amin'izao efa atram'izany ka rehefa tonga ny 7 dia namatambonina ny fitondrana tamin'izany satria nisy vola be napetraky ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana teo na fiarana saika hoe ho ampiasaina ny fandraisana an'le fivoriana iresa-pirenena zany nananganana ny UCCI vato efa vonona teo dia tonga vany zany fitondra tetezamita dia efa namatambonina na trano na vola na fiara fa nitotongana le toe-karena tonga indray tamin'ity taon'ity izy ny régime talohan'ity ny fitondrana ny président Hery Rajaonarimampianina dia namatana ihany koa satria efa betsaka ny zavatra mipetrapetraka teo napetraky ny régime zay nitarihan'ny président Hery Rajaonarimampianina sy ny ekipany izay mitantana teo dia namatambolona zany ty fitondrana amin'izao fotoana zao ity fa zao ny résultat ny olona nefa any amin'ny tany sahirana any dia hoe zavatra potika no vatanina dia manarina ka inona zany ny fanamariana ane zany dia zao hoe ny sasany manataleta amin'ny fananganana sy ny fanarenana fanatsarana zany ny taleta ny sasany zany miresakitsika tamin'ny régime président Marc Ravalomanana betsaka ane ny zavatra tena nanahirana teto tamin'ny taoriana 2002 fa tafakatry ny régime président Marc Ravalomanana zany niarandresaka hoe arikarena ary be dia be ny manazava an'izany satria ny mpamatsy vola mpiara-miasa any ivelany dia nahatoky an'ilay fitondrana dia mandeha ny fampandrosoana miatraika any amin'ny isam-batan'olona sy any amin'ny isa-tokantrano satria anao atokisan'ny any velany ka ireo mpamatsy vola indray no miazakazaka hoe inona no anampinanareo fa ny amin'izao fotoana zao ny mpitondra reny miteny hoe alao mba tantaninay mengavy amin'ny banque mondiale le raha matoa le solotena amin'ny banque mondiale raha nijereko tsara teo amin'ny sezany teo ohatrany tsy taitra akory izy zany ny tamin'ny président Marc Ravalomanana tamin'le régime teo aloha teo ihany koa tamin'ny président Hery dia ny avany velany miazakazaka inona no anampinanareo fa ity tsy ny avany velany miazakazaka inona ny anampinanareo fa le mpitondra no miteny aleo mba hotantaninay tandremy tsara fa misy dika ny ara-diplomatika reny ho an'ny olona zay nianatra ny diplomatie tsika manana sekoly momba zany eny amin'ny enamina eny Androbe ary fantatry ny mpahay diplomatie izany fa ianao ve zany mengavy hoe alao mba tantaninay fa nifetraika an'iny ene dia tonga dia hoe fa maninona moa ny banque mondiale no hoe tsy omen'ny fanjakana direkta intsony hoe fitantanam-bola ohatra hoe tamin'ny Covid dia fa iziko kola izy vola beko fa tsy hita zay ahoana hoe niditra tamin'ny Cour des comptes tamin'le raharaha dia matoa zany zay le satria fa nisy pirofo be dia be nitranga hatramin'izay efa nisy pirofo na hatramin'le fifidianana farany toera nisy an'le hoe basket fond doublon no mipotratsy ianao nefa napininy iraisam-pirenena na meny frantsay na meny alemana dia misy an'le basket fond dia nisy moseni tamin'izany ny ACC na me daholo ty eraky ny vazamototra rehetra ty ny tany ivelan'ny tany hoe fandraisana anjara fa inona no zavatra mipotra hoe doublon no mipotra zavatra tsy fahalavira iny dia ohatrany hoe nitereko masaka fotsiny le izy hatrany amin'ny resaka fokotany lisy mpifidianana mihitsy ny tena vo ary ny ity régime amin'izao fotoana zao ty tsy afaka iteny mihitsy hoe izy rery tsy afaka iteny izy hoe tsy nisy diatana ny international ny fanatotosana ny fifidianana tsy afaka iteny an'izany fa vao miteny hoe basket fond dia fa vola vanivelana zay dia izy moa zany ny olona tsy te hoahoahoa tamin'ireny fa le fiainana koa efa satra dia hoe alora andeha amin'io nandeha ty iziko zao mipitatitra sy mimpanjifa no mifanenjana satria tsy mijery lavitra ny solution zany zao ionenona tonga an'io zany zao io resaka savoritana amin'ny resaka fresy ny solika sy nrehetrarehetra io inona mahatonga an'io dia mifikitihana an'ilay avidy-solika izany dia lasa mikorotana ny zavadrehetra dia zao ianao lasa mangataka any amin'ny banque mondiale hoe alora angamba tantaninay fa zay tena hoe hijery ny fiainam-bahoaka
dia izay no antony zarana antony kit solaire itony ho an'ny vahoaka fa maharitra firotaona ihany ko ny kit solaire iny ny kit scolaire ny zarany président Marc Ravalomanana tompoka hatramin'izao mbola any mbola misy manana mateza fa raha resaka qualité zany antony hoe kit solaire tony hoe ahoana ny technicienne ny tena mahay an'izay fa ohatrany tsy de tena hoe manahoana sy manahoana fa ianao na izara le kit solaire ary mbola tsy mahasolo iny ny tena hoe énergie ary ny politika na énergie eto Madagasikara mihitsy ny tsy ao masaka mahazo mipiasa ny jirama satria ireo zany no akaiky vilany fenoarina maty ny fanenjehan'ny olona maty ny vavam-bahoaka fa le politika ny énergie ny jiramany sehatra anankiray ao anatin'ny resaka angova so de tsy haitsika zany sehatra anankiray izy fa io moa zany nefa mahazatra de jirama fa ilay politika na angovo mihitsy ny tsy araka ny tokony ho izy betsaka amin'ny mahay zay mahalala olona tena mahay ary ty tanindrazana ao amin'ny jirama fa tsy afa manoatra kinona ary no ataony eko ka le politika le za tsy hiteny hoe tondrozotra fa le politika ao arahana zany miainga avaty ambony aty de manaraka an'iny ny aty ambany aty le atao ambany ato mahafantatra hoe itya tsy tokony atao an'izao fa tokony zao nanaovandry satria zareo technician itya tokony atao an'izao fa tsy atao an'izao ka le izy tsy inona vany de tsy mipetraka le politika na angofo dia izay no mahatonga an'io problema io de problema de rovina zany no ifarana ny fahatrana ny gasy zay mifanontaniana rovina enao mijery enao mieno io mba mipetraka ave zany fanontaniana zany hoe rovina ity fahantrana ity vao ifarana fa to mitombo ihany le fahantrana ty zao ohatra anankiray tena nampalahelo mihitsy teny aminay teny sabonamina teny vao andro vitsivitsy zay resaka fahasalamana indray izy ty olona tsy de lavitra ny misy anay moa zany nisy an'le olona reny mpianakaviana vao 420 taona dia bevoka izy moa zany de miteraka izy efa niteraka izy de tsy azo le zaza de rehefa ny antony maro zany de rehefa tsy azo le zaza zany de nitato zany mbola nikarakara le zaza lefa le tsy azo zany afaka fotoana tsy de ela tao arinany zay nodimandrika io le reniny mampalahelo zany nodimandry ihany ko ilay reniny misy antony mahatonga an'izay dia tsika moa tsy hiditra amin'ny resaka hoe medikaly hoe inona zavatra nseho tao mety misy miteny azy hoe aka zany ene mety trangan-javatra mety amitrangy fa rehefa tena alefa lavitra li tsy tokony hipetraka amin'izay fotsiny fa ary zao ny taremarika zay avoaka ny maneran-tany de Madagasikara mbola manana tahambony amin'ny fahafatesany reny eo ampiterahana tompoko amin'izao 2022 zao fa inona fanampiana tsy efa natotony reza-pirenena teto momba nyreny sy ny zaza fikarakarana nyreny sy ny zaza anontanio ny UNICEF PDB anontanio mpamatsy vola fa mampalahelo ny toe-javatra amitranga hoe reny mpianakaviana niaraka nodimandry tam'ilay zanany de ahoana mipetraka an'izany tsika mantsy ohatran'ny varimbariana fa aloha asiana ohatra ohatr'izay mihitsy mba azahoantsika azy dia mbola asuivre aloha zany ty raha manky ty hatreto fa de mbola itoy arak'ilay fiteny efa eto ary namana faniry razafy manatany mirabany namana faniry aloha zany satria efa nandeha ny fandarantsika dia ianao moa mbola jerijery zay azo jerena tany ihany koa dia tsy azo adonoana ihany koa zany ny fanehoana ny fiaraha-miora amin'ny fianakaviany rakorotsy zay mpanakanto fantatra ny beso maro fa nandao an'izao tontolo zao izy no nandao fa ny kanto izay navelany dia mipetraka ho antsika mianakavy io zany rakorotsy io ao anatin'ny tsikitsiky izy dia makahery ny fianakaviany rakorotsy sy ny fianakaviam-beny ny mpanakanto eto Madagasikara zay moa zany eto amin'ny miara-manonja de maneho ihany koa izay fiaraha-mioritsy fampahirezana ny fianakaviany rakorotsy izay daorina manafaniry anao setra mirabarina sady misaotra anao zay ny tatana fandarina tamin'ny nanoka tamin'ny sivora sasany maraina teo miraba ny namana teknisiantsika atao amin'ny MBS sy ny radio Mada
ny mandray ihany koa ny faritra rehetra any mba tondra zaka Toliary, Morondava, Tsirabe, Antsohy, Tomasina, Ambanja, Fort Dauphin, Manakara, toerana marobe no mandray ny MBS dia anaovantsika ny arabo ho an'izay tsy voatongo teo aloha zany de manitsikelytsika fa maromaro ihany izy any amin'ny 5 na mahery ihany de mety misy latsaka kely sambava efa andeha tsy hoela fa efa mikarakara ny teknisiana satria dia ny fitaovana tsy maintsy amboarina irindra tsara mifanaraka tsara amin'izay fahafahantsika mahazo izany fandarana izany ny mpanaraka pieno mpijery dia arabainy ianareo ety ampiandohana de mitondra fanazavana aloha tsika zany rina satria manana olana ara-teknika zany isika eo aloha zany tena hoe olana ara-teknika mihitsy le izy zay hoe eo amin'ny lafiny ataontsika hoe avy aninivo ny herinaratra zany de nisy fahatapahany efa indro zany ny tapaka ny jiro zany tsy teto amin'ny foibe fa tany amin'ny papita ny feo rehetra zany amin'ny alalan'ny fitaovantsika misy ny émetteur zany tany amin'izay fototra izay nisy ny fahatapahan'ny jiro teo dia nisy ny fahandraisantsika ny fandarina zany indrony ataona tapaka le izy de nikasoka be zay rehefa mifaharoa zany tena mbola tsy mety vaovao misy hatramin'izao de ny faharatsiny ilay réseau zany ka tsy voatsipy amin'ny alalan'le connexion ara-dalàna lay fandaharatsika zany amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube anovana fialatsiny atsika mikaroka ny vahaolana foana ny teknisiana ato amin'ny MBS sy ny Radio Mada mijeran'izay fa anovana antsoavy mihitsy amin'le telema le izy fa tena tsy ino zany tsy mahafapo mihitsy le tolotra omeny le telema resaka connexion ao anatin'le connexion zany tena tsy mahafapo mihitsy asa ve efa fantatra hoe mahantra le malagasy efa fantatra ve efa mpandefitra le malagasy fantatra ve efa hoe ninina ataondreo de anaiky foan'ireo de zavatra tsy zarizary tsy normal tsy ara-dalàna no omena zany ao anatin'izany tolotra zany ary tsy isika eto amin'ny MBS any fa any amin'ny reo mpampiasa ny tambajotra rehetra ka mila izay tolotra amin'ny alalan'ny connexion réseau zay zany dia mijaly de mijaly mihitsy indrindra reo mpampiasa ny anivon'ny telema zany anaovantsika antsoavy mihitsy le izy mba jerevo le izy orinasytsika ary betsaka mila an'le fizaram-bavao sy ny fandarina zay ataontsika de mba jerevo le izy satria indraindray tsika na izany na tsy zany nampesa manao ny ezaka rehetrarehetra ny teknisiana ato amin'ny MBS sy ny Radio Mada ohatra amin'izany zany teknisiana miara-dalana amintsika vezivezy mihitsy zao ry namana tahiry faly moa mbola occupé kely any ambadika any arabainy izy ny ry iando ao ambadika ao mivezivezy erim-bola lalaina zany ny ekipa rehetrarehetra ao ambony ao ary razankla sy ridany anaovana kokoa satria tena miezaka reny namany reny ry zokibe tately sy ny sisa sy ny sisa ny any amin'ny Radio Mada any manome fahafapoantsika rehetra zany de anaovana kokoa sy fakahirezana an'ireo tary mahafinaritra reo satria inona moa zavatra tadiavina de hoe ahoana no ahafahana mamatsy vaovao mamatsy hevitra ary mamatsy fanantenana sy fankahirezana ho an'ny voaka malagasy zay manaraka sy miaino antsika ho anatin'ny fandarana zany zay zany tondratsika ny fanazavana betsaka ny vaovao voaraintsika hoe mandeha le MBS koa any amin'ny toerana samihafa any de tonga de misy onjam-peo mitsofoka tampoka zany manindry de zany rehetra zany koa mbola anaovana fikaroana hoe zavatra normal ve zany sa vokatry ilay hoe fahatapahan-jiro zay misy coupure ka miteraka zay fahatapahan'ny fahazona ny onjam-peo isa-tokantrano zany rehetrarehetra zany mbola karoantsika zany satria efa manomboka volovolon-javatra tsy normal ny tazantsika rina ary rehefa ohatran'izay ny ambiansa de efa fatapatatra zany fa efa misy tsy mahazakazaka zavatra any ambadika rehetrarehetra any ka androany aloha tsika mbola tsy hiteny an'izay fa manoho ny fikaroantsika mikaroka ny marina momba n'ity zavatra zay iainantsika tsy araka ny tokony izy fa fantatsika aloha zany de hoe ratsy ny tolotra io ny jeramay efa raha malala io eny le tontolo ny télécommunication tsisy firarahina mihitsy ary betsaka no menimenina fa misy zavatra ivelan'izay mampanahy be atsika ny any ary efa ny ainatsika moa zany eritaona lasy zay
de mbola mikaroko an'izay tsika fa rehefa hitatsika izay fikaroan'izay de hoe titsika eto le izy hoe bon zao zany zavatra mitranga aksa zao zao ny zava-misy raha ho an'ny mpandray ny radio sy ny fahitalavitra zany parenthèse iny efa netindrina teo hanaovantsika zany ny fitondrana ny fiaraha-miory ho an'ny fianakaviana rakorotsa zany na Eloika zay mpanakanto voeritreriny tokoa nandao tamin'ny alina teo raha ny vaovao fantatra ny fanampim-baovao samihafa moa zany de hoe tonga nitsidika ny Mahajanga izy rehefa avy nanao asa soa maromaro teny Brickaville tany tery amin'ny akany Avoko zay mitaiza zazakamboty mizara lamba mafana de vita zay nandeha nivoaka tany amin'ny faritany Mahajanga mba hiala sasatra rakorotsa no tratran'izay hoe aretina tsy fahasalamana zay efa nitaiza azy elaela zay soika na hoe asma izy de vokatra zay crise zay nanao ny entso zavatra natao amin'ny hôpitaly be Anandrova namonjy azy kanefa raha vaovao fantatra zany de hoe tanoany amin'ny 220 tanoany no tsy tana ny ain'ny rakorotsa zany atao anatin'izay hoe tsy fahasalamana zay nahazo azy zay ny vaovao moa rehefa mitranga tahaka izao de tena ankona daholo ny rehetra satria ny fahatanyrany ny kalona petrany ny fikaroana ao anatin'izay zavakanto zay zava-dehibe tokoa rina satria de samy nyrotsorotsin' zay mozika ny rakorotsa indrindra lay hoe feo manga zay manana timbre hafa kely misy timbre vocal hafa kely mihitsy rakorotsa zany ary izy moa auteur compositeur zany anisa mampiavaka na mpanakanto izany de anaovantsika ny hoe teny fampionina ho an'ny fianakaviana izay ato anivo miara-manonja sy ny ekipa rehetra ny MBS radio sy ny fahitalavitra ny radio Mada ihany koa ny mpanakanto ray manontolo satria betsaka naneo zay alahelo zay ary normal le izy satria dia anisany eo anatin'ny mba hoe tanora mikaroka namelabelatra an'izany hoe fahaiza manao ny tena moka ny tao anatin'izay ty amin'ny tontolo ny zavakanto i rakorotsa de teraka daholo zay hoe fihetanam-po fihetsepo samihafa izany de zay no hanaovantsika fiaraha-miora amin'ny fianakaviana raha vaovao fantatsika voaray de hoe hialan'ny Mahajanga zany amin'ny tolakandro zao ny nofo mangatsika ny rakorotsa zany hiakatra ty Antananarivo mbola miandry zay mety ho programa ny mety fikarakarana asika fa ny fantatra aloha zany de hoe avy any Antsirabe ny fiavian'ny rakorotsa de mbola handrasantsika zany ny fandaminana mikasika izany rehetrarehetra izany fa dia ny fiaramory aterina foana satria eo atsika rehetra samy mbola hoany kanefa tomondalana ny azy isaorana ny kanto sy ny zava-bita ny rakorotsa teo amin'ny tontolony zay zavakanto izay mbola naraka azy ireo zaza malagasy ireo tanora malagasy zay mana-talenta de miezaka mamoaka sy mikaroka izany rehetrarehetra izany efa naneo ny fiaraha-miory monina ny atokotika Madagasikara ny reo karazana pirenena rehetra zany everina fa tsy hoe zany akory ny amafany alahelo fa mba anisany mitondra ihany na izany naty zany ary zay hoe manamaivana satria tsarony rehetra niezaka zay netiny zany mpanakanto voeritreriny zany zay ny mikasika niny vaovao zay hoe sembandraoan'iny iny moa zany de mpanakanto miezaka foana rino vo tamin'ny tapabolana teo no lasy dedaka koa le mpanakanto zay manetikety piran'zay avy any faritra tsy minosy iny lay mitsitika n'le gitara solo amin'ny tanany akavia ary de samy natsiary sy nampandiziny herany dedaka ny rehetra de efa nodimandro moa zany izy lasa daholo ny mpanakanto tanora anisany tena grand koa zany dedaka zany avy any Atsimonosy nisy mpanakanto ihany koa anisany mpanotrorotsy ny tontolon'ny feo ny tontolon'ny sombitantara tontolon'ny resaka tononkalo samihafa fantatsika Sofia Ravelo manatso nandao daholo zany rehetrarehetra zany de miara tsarona daholo zany ny amin'ny hoe Zokobe Vahombe anisany tena hoe nanana fikalony reny rehetrarehetra reny tsarotsika daholo reny fa tsy ho raraka tany tsy ho very ny zavatra zay napetraka reny Zokobe mpanakantotsika sy zandry ireny rina efa nyresahana teo ny zava-misy eto amin'ny firenena betsaka ny zavatra tiatsika ho resahana de miangavy atsika mpijery mpiaino zany satria maromaro lohahevitra eto de ezaka tsika zany zay azo bataino anatin'ny adevitra fa raha izy rehetra aloha nyresahantsika zany de betsaka ohatra ty tontolo ny fitaterana efa betsaka amin'ny fanazavana nentin'ny Rina Rabe Mananjara teo 700 700 valonjato arivo ariary
de ho avy eo tsika rehefa avy eo UCTU FMA ho avy eo tsika rehefa avy eo ary rehefa nandefa an'izay a horonan-tsary mirakitra indrindra ny fanadadinina ataony mpanao gazety ny MBS zay Rinarabe Mananjara teo. Fa faharoa de zao mipotra an'ray le fomba fiasany eo anivon'ny ministère ny industrie ny varotra ary mifantsifana miko zany io mikasika an'le hoe hijery le plafonnement na prix eo anatin'le fiakaran'ny vidim-piainana am'izao fotoana zao. Zay indray mihetsiketsika kely ray de io fehezina ao anatin'ny telo volana ho avy de ho avy indray tsika amin'iny reny. Ezaka hitondra fanadihadiana ihany koa tsika raha tratratsika fotoana mahakasika indrindra ny fifanarahan-tsony fifanaovan-tsony teo Madagasikara sy ny orinasa Japonais zay hitrandraka ny temps amin'ny faridranomason'ny Madagasikara hanomboka amin'ny fiandohan'ny volana septambra io ka ny ministra Matany Pobera tsy matahoraty no nanaosiny izany ministry ny Jono sy ny fampanino moa zany économie bleu toe-karena manga niaraka tamin'ny orinasa Japonais. Roa taona ny faharetan'ny fiarah-miasa samby folo be zao nanao an'izay fanjonony zay de ikariko an'izay tsika satria ohatra mahita lelavolotsika hoe ity ny redevance hiditra amin'ny Madagasikara fa ho amarintsika izy le izy rehefa avy eo de ho avoakatsika ny kajy de mijery ny fotoantsika andaminana an'izay rehefa avy eo Rinarabe Mananjara eny ho resahatsika io a satria misy an'le mpanao am'le crabe vivant eto sahirana tsy mahazo permis na collecte zareo na ny agrément ahafahana exporter an'izany sahirana amin'ny bandy kely sahirana amin'ny malagasy mpanjono manao an'izany asa zany professionnel am'izany eto an-tanàna fa ho resahatsika io a rehefa avy eo. Fa mampalahelo ihany koa rina mivoaka tamin'ny fahitalavitra mivoaka tamin'ny tambazotra sosialy a de misy fivoriana iraisam-pirenena ny ivelany ihany de rehefa nandeha le fivoriana iraisam-pirenena ny ivelany ihany de tsy ao anatin'ny cadre zao tontolo zao ny saritany Madagasikara de samy mitondra fanamariana andrehetra fa inona ary ty revy ty zany endriky le incident diplomatique daholo zany fiandrianam-pirenena zany hoe rehefa raha eo anatin'ny karatra manko zao de zao misy ady lehibe de tena fahampitehana tanteraka mihitsy de vita le tanàna na misy safidrany lehibe de sarinao le tanàna de raha eo anatin'ny karatra sika raha zay fa itsika tsisy an'le hoe safidrany lehibe tsisy ady lehibe fa tankina fotsiny rehetra mahita an'le saritany zao tontolo zao tsisy an'le Madagasikara le grande île ety amin'ny faritra avaratra te havanana fa Comoro ao mazava ho azy La Réunion Maurice ao Maldives ao tena misy zavatra tsy fahita tao anatin'ny 12 taona ho a Sri Lanka tsy resaka hoe diplomatie fotsiny le izy rino fa ndraindray le izy a alay-panatsika heritreritra hoe tena lay toerana misy a Madagasikara efa gisitra maneran-tany isika amin'ny lafin'ny fampandrosoana de ohatry ny tsy tsaron'ny olona tsolo ve ny fisian'ny Madagasikara satria tsika nosy de ohatry ny hoe voatsisaky tsika ao anatin'le izy tantaran'io ma Gondwana rehefa miaino amin'ny mamalina tsika isa-maraina ao anatin'ny RFI de miaino an'le chronique de ao izy no manao an'le ironie kely samihafa le Gondwana ka itsika ny tao anatin'le tany amin'day million de zany tany tsika tao anatin'le tena saritany be fa nikisaka ny nikisaka tsika de nikisaka nanaraka ny Australie consort sy ny mbola tantara afo zany a satria mihetsika ny tany fa io tsika mbola tsy hoe nietsika anakaiza fa mbola io fa tonga de tsy ao anaty carte zao tsika eo anatin'le fivorimbe iraisam-pirenena resahantsika zany de ty vaovao lehibe manamarina ary ty tsy maintsy ho resahantsika rehefa avy eo ny etsika lehibe fiaonam-be averiko indray fiaonam-be ny fanavotam-pirenena fa tsy korotam-be na rotaka be hoy izy alaindray misay zo maly tao anatin'ny fandarina Sailas zao satria mitsy mivoy any ambadika any hoe anao rotaka drala de fantatra le izy manao montage na compte fake le fitondrana sy mipanohana an'le fitondrana satria hita am'le fomba fiteny le izy de hoe grève générale de eny amin'ny 13 mai miainotsika isan'andro eto fa tsy anja ny finoana mahagroberirika de misy mandefa publication hoe eno ny toromarika eo amin'ny MBS rapitso araka ny fivoriana tany amin'ny QG Belair tsy tratra ny piègenareo ny aty dada ty miasa ary samy misorandreny menaka amin'ny politika vao mandeha fotsiny le publication de fafantatra ny lecture-ny hoe inona ny tiany reto tary reto atao tsy tratra ny piègenareo ny aty
tsy tratra ny ambany ala miala avy any aty tsy miala zany ary mahafantatra ny zavatra tokony ho tenenina ary mahafantatra ny zavatra tokony ho atao. Mbola resaka tsy fahazakana vidim-piainana ny ady hevitra eo, resaka tsy fahatatesana delestage ny ady hevitra eo, olana ara-tsosialy io, resaka tsy fahalekena ny fanondranana tsokosoko ny arena kibon'tany sy ny kolokolo sy ny skandale, tena raharaha ara-tsosialy. Dia am'izao tsika miteny zao efa hatramin'ny omaly rina mitoy androany any Royaume-Uni, de misy fihetsiketsehana lehibe mihitsy any am'izao fotoana zao tsy fahazakana vidim-piainana any amin'ny firenena mandroso zany. Nialatra amin'ny Prime Ministre. Zay le zava-misy. Miakatra le vidim-piainana, miakatra ny lasantsy, mitsingevana ny vola, tsy normalna ny etra, ny karama tsy miakatra. De mihetsika amin'ny vahoaka ny Royaume-Uni. Tanysaitsika zany. Argentine, Peru, Sri Lanka, Albanie, Mozambique, Kenya, Panama. Io tonga any Royaume-Uni io le izy. No ninona le izy? No tsy fahazakana vidim-piainana. De mihetsika ny vahoaka. De zay ny zava-misy. Inona ny fahadisoana? Inona ny eloko ny vahoaka malagasy raha mifanentana izy hoe ndaotsika hijoro an'ny fanavotam-pirenena satria na iza na ianao na isika mpanaraka samy tsy mahazaka le vidim-piainana zay miakatra am'izao fotoana zao. Tsy miakatra ny karama arak'izay mahazaka an'le vidim-piainana zay. Tsy manana pouvoir d'achat tsika mifaninana am'le fiakaran'le vidim-piainana. Tsy normal na le fiakaran'le vidim-piainana inflation ohatrin'iny ny pouvoir d'achat aty ambany aty. Fa ny tokony izy aty ny inflation, pouvoir d'achat aty ambony aty. De rehefa miresaka pouvoir d'achat tsika de manaraka an'iny ny resaka karama, manaraka an'iny ny resaka création d'emploi, ny resaka tsena rehetrarehetra ahafahan'ny olona mamokatra. De mbola manao fanapahan-kevitra kitoto efa nahavola le fanjakana rina. Io moa zany efa fantatsika hoe zay le pratikany, zay le fahaizan'ny politika, zay le mba hantakan'le sainy mitondra fanjakana. Inona ty tsika ambaran'izay? Ty tsika ambaran'izay de zao. Rehefa niakatra le vidim-piainana de hoe ahoana ny maîtrisena an'io? Ny maîtrisena an'io zany de zao. Hanafatra samby roapolo tsika hitondra PPN. Zany hoe anao importation tsika fa tsy anao ny production ato anatiny. De anosika an'le PMI PME fa natina na tsy tiana manimbo zany an'le mpamokatra malagasy. De natao le izy. De zay nge mahatonga n'lay inflation be mandeha io, mahatonga n'lay fitsingevaevan'ny ariary. Satria mamoaka vola be loatra sika fa tsy mampiditra vola amin'ny alalan'ny devise. Mividy sika. De lasa 80% ny zavatra miditra eto Madagasikara importé daholy hatramin'ny sakafo hanina. De tsy afaka mamokatra ny ato anaty de tsy mihodina tsolo izy. Dikan'izay mamono ny toe-karena anaty zany fa tsy mamelona. De efa nyteneny hoe tsy mety io ataonareo io. De lasa ndray mbola nanafatra ciment, l'écu. De le fanjakana ny miditra tsehatra am'zany. De ohatran'izay nanapotehana an'le resaka vanille, le fanjakana miditra tsehatra am'zany. Satria ao daholo le manger, ao le tary rehetrarehetra manodidina miara-mikaly. Tsy maintsy velomina satria mpiara-misaosy, mpiara-manao bizina. De mihodina ao ambadika zany afera rehetrarehetra zany. De tsy tafahodina le fivelomana anaty, le toe-karena anaty fa bloqué. De inona indray zavatra mbola tao am'izao? Efa nomen'olona tsiny tamin'le téléphérique 151 millions d'euros. Hoe tsy zany ny olan'ny embouteillage dada. Aza babena trosa i Madagasikara ho an'ny tombotsoana Antananarivo renivohitra. Amina frais 4 000 ariary, zarainao zone roa le izy, ligne roa. De sy tafanga le téléphérique, fihinana indray mbola tao riny. Anafatra bus be 500 à 1000 no isany. De hoe ny atsasany raisin'ny fanjakana de ny atsasany raisin'ny le mpitatitra.
de le bus be mahazaka olona 520 mipetraka 520 mitsangana io a de ianao ve tsy mijery voalohany indrindra aloha misy bandikely malagasy mba miasa manao asa fitaterana eto de ho vonoina indray zany reo mpitatitra kely reo maninona raha reo mikolokoloana kojakojaina mamorona asa ara manahirana ny fitondram-panjakana sy mamporisy any secteur privé mitadiavinareo asa ka manino reo tary reo raha reo mikojakojaina sy kolokoloina atao izy le tobily lefa teo ihany ko voilà ary lafo ny vidina efa fo vila moa no nandrenesantsika an'izany depuis 2013 mpanofinofy de mbola zaraina nofo sy fanantenana indray aiza zany zao le tam'le eninjato teo le solution pommade iny le hoe satria ho fixentsika eninjato tonga de makany am'le anina io a makany am'le sujet n'le resaka fitaterana ho fixentsika eninjato le fitaterana lay sarandalana mba hitsinjovana ny vaoka hony de subventionnena homena tolotra ho karakaraina le mpitatitra de io izy io resy le fitondram-panjakana ary tena bravo ny tenenantsika hoe bravo ho an'le nanao valandresaka am'mpanao gazety na le fandripainy teo le sary zany painy zany ry tahiry zany raha tsy haitsika zany bandikely mafinaritra atao amin'ny ebs technician bokosikely na lefany teo le sary fa tena midikina le mpitatitra hoe tena mitondra amin'ny feo mpitatitra marina ve nareo reo io se teo tena malala amin'ny mareratsika ve nareo reo sa manaikinaiky foana fa zao nge situation misy ato amitsika tsy isika miteny hoe mafinaritra le valonjato fa misy réalité hafa ety amin'ny terrain fa hafa le réalité any an-dapa de miziriziry amin'ny eviny io mety aminay valonjato satria tsy hahafaty azy maninona nyvononao le malagasy kely le mamokatra le mitady zay nge ny contrentsika an'io a anaovana ny reto entreprise zanatany am'le fer reto fond d'entretien routier na fond routier efa rotona ranga matimaty ny gadra marary tapaka lalandrama ino moa fomba fitenitsika azy miala tsindriny le milanja poketra tsy milanja poketra fa le manoatra n'izao ny tanany tapaka lalandrano dikan'iny nohon'ilay hoe tsy pehen'ny fanjakana le vola tokony ho raisin'ireo a entreprise zanatany satria izy ireo navita asa tany am'ilay a fikotsako zana ny lalana tamin'ny lalam-pirenena de pitehanao le entreprise zanatany ko lasa prévenao ny société any sinoa rehetrarehetra sy ny sisy ny sozeko a ny rehetrarehetra io raha prévenao de ato le société zanatany kely le entreprise kely ampifilafilainao tsy mahazo ny vola mitaraina avokay re miakatra ty-Antananarivo mihitsy ny entreprise avy any-Toliary manao fietsihetsehany impiry zay devant ny ery amin'ny transport travaux publics ery fa tsy mbola nahazo efa ivoaka efa traité amin'ny présidence na koa zao ny andraisan'ny présidence tanàna anjany mbola anaovana fanamariana mbola misy tena fikaroana audity atao sisisy firifiry zay orinasa potika zay de nde hompitehanao indray le fitaterana kely ety tsika tsy mitendrina fa lavorary reo satria tsisy le asa de miala ambany vohatra mitary kely tsy fahampiny le fahaizany koa le izy de lasa izy manao receveur izy manisakisaka tomobile satria ny fiainana anaty tomobile ao izy matory automatique izy lasa mahay mamily fa tsy mitondra fiarakodia samihafa zany resako zany de mahay mamily izy de mahazo permis izy de mba miakatra izy zany de mba mahazo asa izy rehefa aveo ka zany mila éducation citoyenne zany mila politika mazava zany ny ahafahana mikojakoja an'ireo tary reo satria mety tsy mahay code de la route izy na mamaky teny ara-tsainy inona natao hoe sens unique inona natao hoe sens interdit samy hafa anizy zany inona natao ilo samy hafa anizy zany priorité passage zébré sisisa sy ny sisa fa mety mamily eo fotsiny nataony de mba anjaranao fanjakana no manao tantsorika azy mame formation azy de ho aizy reny rehefa avy eo satria rehefa ho avy le bus be io aloha tsika mandeha dimanjato ka hatramin'ny arivo isa ho aizy reny hompitehanao indray zany le orinasa kely eto
faharoa mahazaka an'izany ve ny infrastructure an'Antananarivo raha ohatra ka Antananarivo renivohitra andresantsika hiditra Etsanalakely ao anatin'le bouchon be le embouteillage, hiditra ery Akorondrano Antamena, hiditra Etsibe Ririka, Besarety, Ampasapito, Anosy be 67 hectares, Andavamamba, atao madinika lalana ratsy be, Apefilo, Ambanidia, Akoraoatra, Atsakaviro, Belera, Andramobevava, Analamahitsy, Makaleny Rino, Andronony be, Mbotraraba rehetrarehetra iny, Ivandry, Ambatobe, Androibe, Alarby, azaka an'izany ve reo fiara lehibe reo. Zay nge ny antony nahatongany hoe tsy afaka mivezivezy ao anatin'ny pointe ny camion mba ahafahan'le circulation tsara miaina, de mena ora mazava izy hoe amreto ny fiara vaventy mitsofoka Antananarivo renivohitra. Efa le bus ohatran'ny camion ny gabariany. Efa nisy teto zany e. De reto mpaprevo ny fanjakana reto le perroquet reto zany asaina manao communication hoe rehefa tsy anao nareo de apiditra zay. Zany ny toe-tsainy. Tsy fatan'le zavatra nitanga tamin'ny taona 20 nisy antsika tany Garabola Rina hoe tena nalalaka Antananarivo renivohitra ka tonga teto arany Fibata, tonga teto ny Antafita, de tonga teto ny mo misy Fima, de misy Soamira, de misy Kotrama, inona misy maromaro izay satria nalalaka ny lalana. Ny exode rural tsy de mbola nisy. Zay, ny exode rural zany hoe miala any ambanivohitra, mitsoka any ambanivohitra de miakatra tanàny lehibe. Sara fa mahita Katmi anao, Katkami tam'izany. De oharinao am'izany ve le izy hoe tam'izany nety ka tsy ohatran'ny olo lalana ka tsy tery. De za lalana tsara fa tsy lalana tombatombaka am'izay alehanao rehetrarehetra eraka Antananarivo renivohitra. Ary tsy feno fiarakodia, tsy feno mpivarotra dada. Tonga taty amin'ny any Katkavainy dis taty, tsarotsika tsara ny grevin'ny Hervelona. Narasalama io na Hervelona Madagasikara. Hervelona Madagasikara zany, ny MFM no nitondra zany tao amin'ny lycée Rabearvelo. Somary efa teritery, fa terina lalaka tsara. Ny anton'izay efa namonoka niditra teto Madagasikara ny karazana fiarakodia somary efa vavetivety. Tsy 4x4 tamin'izany fa somary efa vavetivety. De aveo moa nanomboka tamin'izay lay nizaron'ny Prime Ministre Francis Caravony Piasonam le mena 4x4 ny solombavamboaka de lasa nahita tsirony hoe tsara kay le 4x4 de nanomboka niditra teto Madagasikara le 4x4 tamin'izany. De maro ny 4x4 de tonga taty andro président Ratsiraka de nisy lay Daihatsu, nisy lay Isuzu, misy lay Suzuki. Tonga teto niditra daholo zany rehetrarehetra zany. De zao izy lasa ampiasain'ny fitondram-panjakana mihitsy. Tamin'ny taloha de misy le hoe Lada. Zany hoe le fiara kely zany nampiasainy. Le mivarotra moron-dalana vao géré. Le lalana tsy tombatombaka. Le fiarakodia tsisy fiarakodia vaventy mifamezivezy. Ary ny olona dia tsy nanao le exode rural, le hoe nitsoka tany ambanivohitra ny akatsatsadia tanàn-dehibe. Ary tsy feno mpivarotra moron-dalana, averimberitsika foana zany adevitra zany riny. Ary tsisy an'io karakarazany tsaina ataon'io tsena ny sinoa io teo Beririka, cré embouteillage be. De eo ivelany ao anatin'le magasin be da be eo Beririka manodidina Sorany eo le mpivarotra malagasy makaitana de varotany eo ivelany io ihany. Fa ny tena nisy tamin'ireny de tatya tsara lalàna. Donc tsy mitovy zany le conjoncture tamin'izany année 80, année 90 taty amin'ny 2000. Rastany ny teny teto solombavamboaka amin'ny firaisana faharoa bus accordéon mety de zao any amin'ny périphérie zany mandeha. Dikan'izay zany any bypass mihodina ary amin'ny rocade mandeha makany Vato,
mandeha makary am'lay mahazo anantrano tapahana, mahazo anambotry manjaka, mandeha aty am'diga, mahazo aty amitsika anosy-patrana, anosy zato, mahazo ary amin'ny fahasankarana, voakany a akadibaoka. Zay le endriky lehibe so lehibe raha ny tokony ho izy. Fa tsy manao an'izay le fitondram-panjakana, finona nataony? Tsy miady hevitra afre, zay nge nytenen'le solo tenan'le mpitaritra teo riny e. Tsy miady hevitra afre fa inona ny azy? Io zany fakaizany lehibe somora e. Zay nge le problème tsy manana vision le mpitondra fanjakana, tena trop misy le izy. Ny azy zany ny solution de zao, tsy hainy le communication ato anaty, ary tsy manome voninahitra an'le gasy kely mitady saosy izy, mitady vola, fa ny azy tonga de inona? Hanafatra. De tsika ny zavatra mitady avintsika rina de zao, vaovà daholo io rehetrarehetra io. Raha ohatra ka nitazona ny teninao ianao Andriamatoa tamin'ny 2018 hoe efa negosy tamina firenena vitsivitsy ianao, hanafatra solika ary ahita solika amin'ny vidiny mora, de midina amin'ny vidiny solika eto Madagasikara. Du coup tsy nahita an'izay nareo, ianao plus précisement tsy nahita an'izay ane. Fa raha nahita an'izay midina le izy. Ka maninona raha nitsabahanao any am'le resaka ianao mihitsy veny miditra tsehatra an'izany? Tsisy ministère ny transport ve, ministre ny transport ve eo, tsisy PM ve eo, délégué le asa e. Zay nge le isin'le délégation de pouvoir, zay le isin'le rafitra maro samihafa e. Aza de enao daholo maka an'ity andraikitra rehetrarehetra ty, difotra ao enao monsieur le président. En fin de compte enao tsisy fusible atsony, elan'ny olona enao. Sasany efa voko be, efa feno ny posy, ny vava, ny takolaka, mitrefona sy ny tsisy, efa mipetrapetraka daholo ny saosy any quelque part. Mialatsiny am'le fomba fiteny, fa ohatran'izay manko ny tonga de communication mora izany rehetra azy, le mony, le bible. De enao ny difotra ao satria ianao foana nanao fusible an'le tenanao tao. Zavatra vo tokony vitan'ny hafa de lasa ianao no mi-annoncer azy, lasa ianao miditra ndraindraiky omeo an'le PM izy e. Manjary tsy tafapetraka misy le autorité, le asany lay toerana sy le andraikitry le maha-république ny république sy le androm-panjakana sy le andraikitry ny maha-filoham-pirenena azy. Fa lasa miditra tsehatra mandray, mamaha le problème mamono afo kely be da be le président de république. Toko vita ny bandy ny présidence anefa zany, be da be ny olona tokony hamono afo ao. Asa problème any ema e, problème amin'ny mpianatra, problème amin'ny paramedy, problème amin'ny tranga rehetrarehetra io. De aiza ny azaka amin'ny filoham-pirenena zany, misy asa hafa tokony ataon'ny filohan'ny république akoatran'izany. Mikariko an'le problème fototritsika ara-toekarena. Ka raha vitanao mandamina an'le problème solika, mivangy ireo rehetrarehetra io riny e. Nahita offre $89 amin'ny baril, ndany zany andihano e, mbola mety misy ambanin'izany. Io zao matahotra mihitsy a. Mandeha le alliance hafahafa ny Russie, Turquie, Iran, alliance pétrole sy gaz io dada. Jerevy tsara ny géopolitique de efa taro ny vaovao. Ny olona mahay manararoatra. Ny olona mahay manararoatra. Ao anatin'ny tanjaka sy ny force be Russie amin'izao fotoan'izao no miteny hoe leveo aloha. Le ankivy atao amin'ilay, fa zao bloqué ny resaka céréales. De eto amin'ny tanàna misy $20 millions nomen'ny mpamatsy volantsika, masimboly sy tosika amin'le resaka céréales amboly an'izay tsika. De fa le ry le mpitondra eo kely mandindihy kely eo avec $20 millions. De manao communication. Fa tsy hany problème, tsy mila anjantsika, mila anjantsika. Fa misy andraikitra be da be tokony délégué le président am'le olona zay napetrana. Fa ny problème koa de zao, la izy tsy mety ohatrany tsy mahatokotsony izy am'le olona nitendreny ihany. Nefa ianao mahita isan'andro, non, tsy hoe isan'andro zany, isan-kerinandro amin'ny conseil des ministres misy foana nomination. Dikan'izay, le nomination reny nge mandalo enquête de moralité e. De manino reny tsy mena andraikitra.
amany olona mpitatitra ve de tsy maintsy ny président république tena vita inona zao le dotandroko le hoe mpiaro ny zony mpanjifa dimy la reto teo aloha le hoe enjato any alohanareo zao zany mibandy manao 700 na vita inona le drikina nefa afaka mifanantona ihany le fanjakana amin'ny alalan'ny filohan'ny république sy le solotena le mpitatitra atsabako ny olona fotsiny manao communication mampitahotra an'le mpitatitra fa io fandreseny ho an'le mpitatitra ohatra ny adevitra rehetrarehetra io mandeha négociation e nanangatanana dolo izy nanangatanana nga voatazonao tamin'ny telonjato tamin'ny eninjato izy ty firiny arivo miditra 20 tafiditra izy 700 au moins anatin'ny adevitra zany migaine izy voron'izay sibira zay mafy be iny resaka iny ataovy zay ataonareo mandrahoana ny commune na mandrahoana ny commissaire sy ny sisa ataovy e zay tokony e satria misy marary tsy mbola miditra am'le fond fa misy marary ao anatin'le olona ao mivoaka amin'ny zavatra tsy apozina le izy de reny ny vovoakany reny de ohatrany reny ny fidonany reny amin'ny lafin'ny communication manana solidarité le mpitatitra tsy azo minimizeny reny de meritreritra anao fa kely blitsy ny force ao ambadiky reny de hoe mampiady mpitatitra venao de migainy eo anatin'izany non eo aloha izy samy mampitovy fomba fijery eo de andramo ary raha mampiditra an'le bus dimanjato isaka hatramin'ny arivo isa de mbola anday ihany ianao anao an'le téléphérique nga tsy mahavaolan'ny embouteillage io nefa iny 4000 ariary de lasa indray ianao hapiditra taxi be bus eto dimanjato ka hatramin'ny arivo isa ny infrastructure anao ve mazaka an'izany ary ahoana sy aiza ao anatin'ny volam-panjakana no kitiana an'izany ray zay ke le nantanitsika ozy le fanjakana hoe anao subvention tsika amina fiara sy ny sisa ay zany e tady avy kely le izy mba provy kely hoe aiza ao anatin'le teti-bolam-panjakana indray no kitiana am'izay ity a rehefa adevitra be mikasika an'ity hoe fampiakarana satria misy 550 milliards d'ariary trosa pétrolier amitsika zany hoe raha miteny zany fitondram-panjakana maka engagement de tsy maintsy jerevana avy hatrany hoe ity le teti-bolam-panjakana ahoana no anadiovana an'io ahoana na ahafahana manao gymnastika an'le volo anaty io satria misy offre vaovaoty misy promesse vaovaoty ny eto le filohan'ny république vadika lalàna iny amin'ny akabeany raha ohatra ka tsy maintsy hotaterahana de miasa manarak'izay le rafitra rehetrarehetra amin'le rafim-panjakana de zay ny tenentsika ahafahalo mpitatitra ve zany satria amonony asany ianao le vidiny amin'io tsy mba vidy moramora za tsy teny eto aloha sao de lazainy hoe miteniteny foana eto atotra ny mafimafy ihany ny vidiny rina misy hoanina ihany 192 millions d'ariary millions d'ariary mibandy ary reto manala 30 millions d'ariary amin'ny sprinter kofona kofona miampy ny entretien sy ny rehetrarehetra mainka moa fovesaranao ndray ataony hoe moitié 50 amin'ny état 50 an'le transporteur vola tantara be zany aza maka risque sy maka engagement na de tia preuve ary sy tia mono afo io mitondra fanjakana io mila an'ity io mila babakin-doha mila betro miasa io fa tsy hoe anatin'ny ririnina ny andro de miforotra manarak'izay ihany ko miramo male atodo manaraka ny connexion non tsy zay le izy fa mandehana lavidavitra raha manana problème mpitatitra eto Madagasikara eto Antananarivo ohatra satria atahorana ny explosion de tena eto amin'ny adevitra mazava le izy problème fototra amina resaka carburant io ndana zany ianao mitady pétrole tosika gasoil mora de lasantsy ino moa ty filaza azy ty tsinjo misaotra betsaka technicien ndany ianao mitady an'izany e kenao hoe fanapanantena fa nahita firenena afaka hiara-iasa amintsikako
de mitady ava lasa antsitsinjo de gazoalina mora de pétrole de tosika pétrole fa aza ny fiveloman'ny olona mpitehana mbola misy zavatra hafa atao mihoatra an'izany hoa mampiakatra ny toekareny Madagasikara fa tsy zavatra rehetrarehetra mahay amono afo ty dia any an tsy mivoto ny manaitaina de tsisy mioccuper le terrain fa le filohan'ny république foana io Covid-19 de io le président ny république manao fitokanany ary satria mazana be le déplacement ataon'ilay team sy ataon'le opposition sy ny tatra ataon'ny député sy ny rehetrarehetra de lasa le président ny république misy miditsatsehatra de zao ndray hatramin'le miona tokony vita ministère anie zany direction coroner ny tokony mahavita an'izany eo anatin'ny ministère ka inona ny ilaina an'le direction sy le SG raha ohatra ka tsy afaka anao an'ilay négociation an'ilay coopérative manahirana le izy ka zay le izy hoe mba tsinjovy any le malagasy efa betsaka ny orinasa mpitehanareo depuis 2009 tsy tafarina betsaka ny orinasa tsy menareo tosika ara-dalàna tanatin'ny Covid-19 secteur privé tsy tafarina am'izao fotoana zao efa nkitikitihanareo zo ampiasa sy ny mpisotro sy ny rehetrarehetra atao amikinapso atao mbola tsy tafarina potika ny hermady potika ny jiramany rehetrarehetra sombanareo ny fiainan'ireo entreprise zanatany mpanao lalana pojaotsola lalan'ireo potika ny sekrenina ny hoavin'ny tanora malagasy eny amin'ny université mangataka fahaleovan-tena ny mpampianatra mpikaroka mpampianatra tsy rarahinareo sekrenina eny rehetrarehetra eny croma firitaona tsy nandraka raha am'ireo bandy reo oloreo zao ndray idiranareo le fitaterana vanila moa efa tsy resahantsika mikapy an'le vodina sapainy be iny de nareo ndray ndana ndray mivarotra kitay menaka fa hoe lena ny kitay tsy afaka andretanafo na hoe miakatra ndray ny charbon de ndana ndray manao charbon mora ndray mifanjakana avy japonais hitrandraka ny taona tena idiranareo daholo le izy de misoka moramora le zoalohan'le za fa le ririke mitsorikely maso moa efa anatin'ny reto karany reto fona koa le saiko satria misy zavatra mandreraka be mbola resahako satria misy toerana dongina mandeha ny fitsarana ny raharaha ondravoangy eo an'olona tena an'olona zao de midongo ny karana tsy mety miala toerana anaovana kankely ery le izy mba tsy rariny de tonga any amin'ny fitsarana le izy accord verbal le zao hoe sinsise bay ignorena sy ny karazany mba mampalahelo le zavatra andravangy eo misy an'izany mahafantatra an'izany rehetra de midongo fotsiny fa nga nisy ray dianao teto noho ny fahosan'ny gasy ny fahalemeny sy ny fahantrany gasy nampahantrana ny gasy lasa mahazo tanjaka le tsy le karana rehetra fa le karana mampime manararoatra an'le fahalemena sy le fahantrana nampahantrana-n'le malagasy de eo tanan'izy jiaby mihitsy ny zava misy ny toekare-pirenena am'izao fotoana zao ny secteur rehetra am'izao fotoana zao de verenako zay adevitra irina potika tanteraka le fiarikaren'le malagasy de inona zany inona mba ataon'le malagasy le fanjakana tokony hanamora ifacilité anana rôlana régulateur zany andamany raraha izy ndray manampitrotraka ny fahorian'le malagasy de aiza ianao tsy tao anaty karatra ny efaranao isan'andro ianao anaova ny olona mampimely resaka ary amin'ny RFI France 24 TV5 Monde ny Al Jazeera mbola tsy hitako aloha fa namoaka ave anaovany olona chronique amina fahita lavitra ny Afrika rehetrarehetra any fa mba mipetra olona mba mahafinaritra zao any Sénégal zao mandeha fifidianana any France Abdoulaye Wade 96 ans mbola mipetraka amin'ny parti politique mbola reven'ny olona fa tary koa tadiavy zany raha tsy izy zany Abdoulaye Wade zany 96 ans mbola matanjaka amin'ny force politique mbola tadiavin'ny vahoaka sénégalais mandeha fifidianana sy olo-mavamboaka satria inona ny antony Zahira Macky Sall le nanao anty iny ty le IEM manana IEM koa nge le Macky Sall le miaraka am'le Ghana
de iny le anaovasasa plazy a mampalelaka andondray aloha rina fa ty tantary ty mandeha tsy mijanony ty ndahoara iaka zany rehetrarehetra zany miainantsika am'izao fotoana zao de averina am'izay ary le fanontaniana manao hoe anahoana ary izy ty atsoatsy anahoana izy ty atsoatsy fanontaniana goavana io a fanontaniana goavany ary tena hoe tsy voavaly mihitsy a amin'izao fotoana izao efa miteny daholy efa tena foyer de tension antsy foyer de tension antsy misy zavatra mirehatra atsy zao ny atsy zao ny atsy zao ny atsy ny eo tsy voava ny eo ampanantenaina ny eo tsy voava ny eo ampanantenaina dia nyresaka ny namana faniry te hoe tonga indray zany ny japonais de hoe hitrandraka ny temps eto mifaritra masiny Madagasikara de fa misy fanarahana any a de ahoanandray zany io ara fanontaniana mipetraka hoe ahoana ara moa ny fiarovana ny tia morodranomasina Madagasikara ty afa le hoe morodranomasina fa afa ny hoe faridranomasina tsy mitovy zay ahoana ny fiarovana aloha fiarovana ny faridranomasiny Madagasikara io efa fanontaniana efa petraka efa ela be io fa ohatra mitonga ty daholy ty samby tsy fanta-peviny ty efa voatonontonona ny sinoa ary lizy ohatra ny resaka kely maso zany foana voatonontonona ny sinoa de tonga indray ty ny japonais moa zany de ny ampitondra fanjakana mihitsy no fanaraka aminy manao sini manao fanarahana amin'ny hoe fitrandrahana ny arena aty de le izy ao anatin'izay tonga de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe misy fetraikany am'le vahoaka malagasy ve zany ahoana le mpanjony madinika eto Madagasikara io ane efatra amin'ny elo problème io efatra amin'ny elo io problème io le mpanjono madinika teratany malagasy mizaka ny jeran'ny aina manoloana ny reto tonga de tena sambo be tena ary le izy ny sasany tonga de sambo de efa usinina laina zany ny anao de vokatrao zany eto Madagasikara de any anaty sambo de ao ihany miodina de ao ihany ambale de fa iny tonga de fa amidy ary mpanjono malagasy raha mba sendrasendra makany amina faridranomasina any lasa tompony mangatakatiny efa nisy mpanjono malagasy teratany malagasy tafatsiropaka tany amin'ny Îles Éparses tany fa nataon'ny frantsay saika nahita faisana le malagasy kely de eo zany izy tsy misy fiarovana n'lay teratany malagasy eo amin'ny lafiny fanjonoana fa de mivahiny no mahazo aloha ao anatin'izy matona ny japonais makaty izy any efa manana fitaovana ary io hita amin'ny satellite io izy efa manana fitaovana avolenta be ijereny hoe aty amin'ny faridranomasina Madagasikara tena mety mihitsy amin'ity resaka temps ity de rehefa tapitra ary le vanim-potoana fifanarana de inona ny anao inona tsonony ianao ny mpanjono teratany malagasy nefa eto amintsika dia tsy voava mihitsy ny olan'ireo ary ny akamarony dia tsy afaka manao asafa fa tsy maintsy mifototra amin'io ary io asa fanjonoana neti-paharazana io ane no ameloman'ny vady aman-janany no ampianarany zanany sy ny sisa fa rehefa tsy ampy le vola eo ampelantanana ho an'ireo mpanjono de lasa tsy mianatra le zaza fa manaraka ny dadany mandeha manjono nefa tokony tsy any anaty lakana tsy any ampivoan-dranomasina any misy an'le zaza fa izy any amin'ny tablio any sekoly zany mbola problema be zany de zany ve de mba tsy takatra ny sain'ny zay tatany eto amin'ny fanjakana hoe ahoana moa zany reto mpanjono ireto teratany malagasy ahoana ny fiarovana ny faridranomasiny Madagasikara zava-dehibe zay ary io zany ny aty faridranomasiny Madagasikara de anisan'ny tena hoe tena mbola tsara mbola manana ny zay matsy le hoe resaka hoe bleu ty hoe manga moa zany ny dikany hoe bleu zany hoe faridranomasina tena mbola mety ny amin'ny resaka ara-natiora zany seselo azy ao manana politika an'izany fiarovana ny faridranomasina zareo ao anatin'lay hoe tontolo natioraly eny amin'ny ranomasina ny ranomasina mediterane tompoka eto ambonin'ny tany ny tena faran'izay maloto indrindra fa mbola tsy tonga am'izany ny aty Madagasikara de io de ampidirina indray ny avy any ivelany hitrandraka eto
ary ny sambo tadidio tsara fa ny sambo ane mamoaka déchet so de tsy fantatsika mamoaka déchet mamoaka loto ny sambo fa nga io hoe misambo mitora petrolina moa no tena fantatsika hoe rehefa vaky ny sambo de hoe potika ny ranomasina potika ny zavaboary anaty ranomasina sinsisa fa ry sambo mpanjony zany ihany koa dia tafiditra ao anatin'izany de eo ny resaka hoe ahoana ny fiarovana ny tontolo an-dranomasina ny environnement sinsisa zany no fanontaniana mipetraka zany fa ny atsika zany araka ny tenenina teo a ny atsika atao anatiny tsy jerena fa ny any ivelany no mamaika inona zao io ny mitovy amin'ny olona ny tantsaha ihany e tsy ampianao le tantsaha fa lasa ianao manafatra vary tsy karakarainao barazy tsy karakarainao ny masom-bolony tsy karakarainao ny fanafody ny zezika sinsisa zay zavatra ilainy tsy arovanao izy amin'ny fanjakany tsy fandripahalemana ny amin'ny tontolo ambanivohitra fa lasa ianao milingilingy hoe tsy maintsy manafatra vary tsy maintsy manafatra vary nefa rehefa ampinireo tasan'reo tonga de milamina ary ny tatsaha malagasy mahay fa tsy vendrana araka ny eritreritra ny zany hoe bado tsy bado mahay ny tatsaha malagasy fanampiana no tadiaviny de ohatran'izay ko ity resaka hoe azan-dranomasina ity inona zao tsy hanampiana anyreto mpanjono teratany malagasy reto 5,000 kilometatra aloha ny morontsiraka Madagasikara ary ny atao hoe faridranomasina de mbola 100 kilometatra zany hoe mbola azo tena hoe ampivoarina tsara mihitsy zany reo manao ny asa fanjonoana teratany malagasy fa matoa japonais makatia misy tombony ho azy ko raha tsy adala izy hoe andany mierim-pony makaty amin'ny ranomasina tia Madagasikara no zany fitrandrana taon zany nefa tsy miditra ho azy zany ary ny japonais sy ny sinoa no anisany eto ambonin'ny tany tena avanana amin'io resaka fanjonoana io ary tena hoe mihinana ny vokatry ny azan-dranomasina zany fa malagasy eto amin'ny taniny eto amin'ny faridranomasiny tsy mba mahita an'izany tsirony zany hoe vokatry ny azan-dranomasina nomen'Andriamanitra azy zany fa vao miatsika kely de fa atsy amin'ny Île des Parses moa amin'ny canal de Mozambique no tena kamarony zany Roan de Novas namany de zao amin'ny septambra hidinika any Frantsa inona no andrasana amin'izany alain'ny olona fotsiny ny terataninao tafatsofoka any de fa mahita faisana tsy misy antenaina mihitsy ao anatin'le izy ary le faridranomasina Madagasikara sao de tsy fatatsika fa ho atsika mahay geografia aloha tsotsotra fotsiny 4 kilometatra moa no elanelany Afrika sy Madagasikara hoe raisina zany Mozambika 400 kilometatra 400 kilometatra ny elanelany Afrika sy Madagasikara i Mozambika afaka 4 kilometatra amin'ny morontsiraka Mozambika zany faridranomasina zany antsona hoe Mozambika zany raha 400 kilometatra ane zany de mizara roa 200 kilometatra zany ny Mozambika de 200 kilometatra ny any Madagasikara zavatra tsotra kely zay raha io le elanelany io fotsiny zany resantsika tsy mijeriny hoe ny any Degona ny any faritra atsimo any fa mitadasika be zany 200 kilometatra zany ary Mozambika kay mamokatra petrole ao zany misy petrole sy gaz eo amin'io canal de Mozambique io misy ny Île des Parses io zay mahatonga amin'ny frantsay donga eo zany tsy arakitsika zany de eo fotsiny de ny mpanjono teratany malagasy izay le mpanjono le hoe madinika zany dia tompony mangatakatany tonga avy any reo le sambo be avy any ivelany any ny sinoa efa manjato ny tonga de tia indray ny japonais ty de tsy misy atao hoe vokatra ho any ilay teratany malagasy ary io zany amin'ny lafiny isan-karazany mihitsy ty zao mifitaterany ty de lefa ndray zany hoe ho avy ndray ny bus be 500 isaka hatramin'ny 1000 isa de andeha hoaiza zany reo sprinter sy kasety reo zany atao inona atao hitombrika sa hitona inona tsy sarotra be zany ao anatin'le fa tena fahasaranana de mipotra ilay fampanantenana avy any naninanina ndray de magaga eto amintsika ny vahiny foana no omena sehatra hatramina fitokanana kianja eo Mahamasina Samuel Eto'o no nafarana avany de avy eo de lasa tsy retsaika le Samuel Eto'o nefa ny
ampanao baolina malaga teratany malagasy eto be dehibe manana ny maizy azy tsisy resaka mihitsy fa de eto ny européanna raha miaiky ny fahaizan'ny afrikanina le eto moa afrikanina zany iny camerounais fa ny olona rehefa manao zavatra ny aminy a de ny anazy aloha no indraindrainy ny anazy aloha ny karakarainy na lafo ny kolotsainy io na milafinininy io na milafinininy io indraindrainy tena hoe manana fierté zay neny any ivelany any ny tsika etoko le malagasy ahoana moa zany zao ny aty amin'ny le resa-piarina le resa-piarina tsy misy hoe fanontaniana tena hoe mipetraka mazava tsara mba hanontanina zany lay tera tamin'ny malagasy hoe ahoana ny anareo ty ahoana ny zao ahoana zao ahoana ny fomba anatsaratsika azy fa raha vao misy zavatra mamirapiratra de iny manao copie-coller zay ny mahamaiky zay manao redynamisation ny tiako Madagasikara de iny keo ny sasany fa manao koa de le na le teny ampiasaina de hoe redynamisation tsy hainy akory ny tena hoe tena lalatsaina sy lalakevitra ao anaty eo fa nga ny tim vao zao vao nanao redynamisation efa ela be ny tim nanao an'io ary atoko petraka tsara manana fotikevitra mazava tsara manana mpitarika mazava tsara ny tanjona ao anatin'lay izy fa tsy hoe tomma ny atsy tomina amin'ny tomobile ny atsy makatsy makary de anaovana fety de mandika hohitry de eo de zay zany ny redynamisation de manao miteniteny eo tsy zany no atao hoe redynamisation tompoko ohatra fotsiny zany ka zatra mangalatahaka nefa tsy hainao akory ilay fampandrosoana tena izy le fampandrosoana tena izy no tsy misy eto amin'ity fireneny ity fa de mandeha anjambany foana zany mandeha ny any amin'ny jono de io misy problema mandeha ny aty amin'ny fitaterana de io misy problema de rehefa tena jerena le izy ny problema eto tsy vaova zay zany miverina foana problema eto tsy vaova de mamorona problema hafa ndray tsy mivahoakany mamorona problema ho azy iza koa mamorona problema ho an'ny tenany eo raha hoe ny isam-batan'olona zany ny isa tokantrano tsy mivahoaka malagasy ny mamorona problema ho azy fa ny mpitatana no tsy may de lasa miforona indray ty problema hafa ity mipotrany eto de mipotrany ato de miazakazaka zay zao le sary miazakazaka zany zao ny tompona ndraiky mpanjakana hoe misy problème de miazakazaka hoe mamono an'iny fa nga le izy maty nga maty le afony rehatra everina hoe maty fa mbola mitsolopolopy ao iny de avy eo iny mahazovahana manao tasy d'huile raha raisitsika nresaka hoe menaka manao tasy d'huile iny de mitatra adia tsy tafavoaka fa tena hoe aretim-be ny eto Madagasikara zany zao am'izao fotoana zao de efa aretim-be misy eto aretim-be no misy eto Madagasikara iainan'ny malagasy satria tena sepitra tena tsy mahita ny lalaka le intsony ilay malagasy de betsaka amin'ny tenindrery eny an-dalana eny betsaka ny tena hoe verisaina eny an-dalana eny mitombo zany zao hoe tena tsy hitantsony zay atao de miteny ny ray aman-dreny mpiangonana miteny ny filohan'ny mpanohatra amin'ny président Makaravalomanina hoe le firenena tsy azo jerena fotsiny am'izao satria samy tompony tsy mety mantsy de hoe ahoana moa zany lay vahoaka malagasy efa mantra no mizaka ny tsy fahaiza mitantany ny sasany le tsy fahaiza mitantana zany de ny vokany de aty de io fitaterana io fitaterana io de ho ita eo zany zao rapitso somary iverenantsika kely anahoana zany ny tena ambiance eto amin'ty Antananarivo ty anahoana satria tapitra androany le fe-potoana androany mantsy lakamisy fa nytenentsika teny ampiandohana zay zavatra zay de hitatsika am'zany fa tsy tafavoaka mihitsy ny ao amin'ny resaka sehatra resa-pirenena aloha de io izy io lasa mangataka ndray alao mba tantananay le vola amin'ny banque mondiale inona ary ty matomby banque mondiale manapa-kevitra hoe tsy tantaninao ny vola misy dikanao satria efa hitany no nataonao enary namana faniry nakaina kely ianao de io ndray ianao io ndao ndray ary eka izy ty manko ny
izy tyrino nge tsy hoe épicerie ka hoe aleo aloha mba hoentinay kelindray aloha ty fa ohatrohatran'ny raha izay no mitondra an'ity de mba mandehandeha ty tseny ty na hoe bary ty na epibara na epigargoty tsy ohatr' zany le fireneny ary izy ty koa tsy hoe association na ONG fa etat ty fanjakany ty andeha anatin'ny adevitra an'izay tsika lalandalina kokoa satria zao zany zavatra ty tsiko mareo no anatin'izao adevitra resantsika eo anatin'ity fandana miara-manonjy ty iteo aloha zany de mitondra ny teny fialatsiny amitsika ny député membre Benrina mandefa afatra izy eo fa mbola voatazona amin'ny adidy amanandraikitra nisy olombavy moka avy amin'ny antokotiky Madagasikara birao politika ny namana rehetra zany de miasa mafy mihitsy any amsehatra rehetrarehetra any ho amin'ny tombontsoan'ny firenena daholo zany asa zany de mbola voatazona amin'ny andraikiny satria maromaro andraikitra nisy olombaoka mamera Benrina kestora fahatelo izy zay any antokotiky Madagasikara izy solombavam-bahoaka izy ary amon'izay zay de irakiraka ihany koa posta 10 ao anatin'ny antokotiky Madagasikara de mbola voatazona am'izay ndraiky zay de nampitondra ny teny fialatsiny zany tsy ho tratrany zany fotoana androanina de maro be raha ohatra koa zany tsika rina mandeha lavidavitra de hoe mbola misy vahaolana ve anty Madagasikara ty ary mbola azo iainana ve no mipetraka eto Madagasikara valiny de hoe eny tompoko matoa tsy milefitra ny filomary Karavalmanana ny ty maneremdem ary mbola andeha lavidavitra ary makany vondrona panorama mitondra karazana sosikevitra na avy any force politika samy hafa ny ALDR ny KMSI Madagasikara le changement etin'ny sénateur Joseph Elon na imomy ny FIMA tsy milefitra reo olo reo fa mbola miteny manao hoe azo atao no mikaroka vahaolana ao Madagasikara bon io aloha le latabatra ngezabe anankiray latabatra boribory de ny dikan'le latabatra boribory hoentiny eo ambony latabatra daholy ny vahaolana afahana mamoaka an'le crise politika socio-économique ity rina mitondra ny vahaolana vany aminy ity faniry mitondra vahaolana vany aminy ity député membre Benrina mitondra vahaolana vany aminy de entiny eo daholo ity neny tim ity neny panorama sinsisa ity koa ny mitondra fanjakana ity ny Madagasikara le changement za Madagasikara le changement zany dia hevitr'olona maro be notrandra sénateur Joseph Elon zany mba te hiteny kely am'izay manko satria miverina ao an-tsaiko le izy ao anatin'le problème maro samihafa hevitra manampahaizana économiste malagasy maro be hevitra na mpanao politika hevitra na société civile hevitra olotsotra hevitra na fikambanana maro be mpitondra fiangonana no narafitra de nahazona nanao boky be anankiray de efa nisy ny karazana résolution mivoaka tam'izany ary projet de loi nentina mihitsy ary nisy soni maro be amanjatony nataon'ireo mpiambina niveau CC tamin'ny andro ny tetezamita hoe izao ny fomba ahafahantsika mamoaka Madagasikara ao anatin'izao lalatsarotra diavin'izao ahoana ny fomba hitantanantsika ny vola io ahoana ny fomba hitantanantsika an'ity resaka volamena ty ahoana ny fomba handrafetantsika ny lalàna ka ho voarainy malagasy lizy amin'ny teny gasy amin'ny teny frantsay ahoana ny fanatsarana andreo lalàna rehetra zay fa lany andro zay tsy mifanaraka amin'ny paikady misy tsony am'izao fotoana zao maro be zany hatramin'ny resaka fitantanana ny tany ho an'ny malagasy sy ny fidirany vahiny eto amintsika ketriketrika nitsofoka manko ry apatrida de ny confectionner lalàna hafahafa tany ambadika tany tsaroantsika ny rino izaka ny zoam-pirenena tsy mizaka ary izy zao ny ataony tranon'olona dongoina ry andravoangy makanikely ery tan'olona dinginy nanajary firitaona de fa ninona any anatin'le prescription inquisitive le malagasy tsy manana ray diny efa na koa ny ina rainje koriny zareo amin'io le vahiny de mitaky ny zoam-pirenena ka zany niketrehana daholo zany hoe misy vahaolana manifesto ny etin'ny président Marc Karavalmanana hoe tia ny vahaolana continuité any mampinina Madagasikara action plan Madagasikara aperinasa bon nanana memorandum amin'ny fomba fijeriny koa ny tetean'ny vondron'ny panorama reny rehetrarehetra reny zany azo atambatra reny de azo dinihana daholo hoe inona ny zavatra maika tokony vahatsika de inona ny zavatra rehefa avy eo tokony andehanantsika lavidavitra
fa ity zany tsy mety tsony le fomba fiasa na mana krizy hatramin'izay. Inona tiatsika tonavana amin'izay driny? Tiatsika tonavana zay de zao hoe raha efa misy problème eto Madagasikara de débouchena makany amina élection foana. Zany anie zava-misy tamin'ny problème amin'ny PSD sy ny fitantanana taty amin'ny 72 de niditra tao anatina transition tsika. Mbola tsy niravina le olona taty amin'ny président Tsiranana ary mbola maheno amin'izao fotoana zao ny amin'ny hoe nisy fanahana ny antoko PSD maromaro mbola tsy tafaverina. Ary nisy fanapotehana ho an'ireo mpiatroka PSD tamin'izany fotoana andro zany. Iny zany mbola tsy niravina tsara. Raha président Ramanantsoa le fanjakana meny amin'ny taty amin'ny colonel Resara Tsimandrava nandalo directoire militaire nahazo n'Andriamatoa Deratsiraka nataony fifidianana bokomena sy ny lalam-pandroenana. Nefa le olana mbola tsy niravina rina. Tonga président Deratsiraka teo foana nitakaitra ny olana. Nandeha ny crise 80. Fatatsika tsara. Tsy mora ny ady sy nandamina ny ady manandafira kotondrina sy dadamonja tamin'izany fotoana andro zany. Tsy mora ny nandamina ihany koa ny ady ny AKFM tamin'izany fotoana andro zany. Sy mpitatana ny rara fa taty aoriana moa niaraka ihany ny Aremasy ny AKFM. Fa mipoka ny grève 1991 nandeha le transition, ina zavatra nitranga. Atseho makany amin'ny fifidianana. Ary zay ny tadiavin'ny président Ratsiraka tamin'izay fotoana andro zay. Hoe za tsy ala. Tena tao ny fifidianana. Premier ministre Guira Zanamaso ny premier ministre ny transition tamin'izany fotoana andro zany. De rehefa natao le fifidianana, resy président Ratsiraka nandresy président Zafy. Fa mbola tao foana le takatra ny 72-75 problème Ratsimandrava. Verimerina tao foana le olana taty anatin'le fananganana le CSR. Ary ny tombondray le olana zay tsy vainy tsy vahana de ny olana teo amin'ny Aremasy ny Hervelona tamin'izany fotoana andro zany. Ary akoatra ny 13 mai 72 ny raharara Tsimandrava zay mbola tsy voava de mbola nito le olana taty amin'ny 10 août 91. De nefa natosika anakany amin'ny fifidianana foana le izy rina. Le olana zany me mitomba andro Ramanalina. Problème président Ratsiraka sy problème président Zafy. Telo taona ny président Zafy teo ampese indray. Tafaverina président Ratsiraka niditra deuxième tour indray taty amin'ny 97. Resy président Zafy mbola nitoetra le problème nefa. Zany hoe tsy voavaha le élection le izy. Nandeha indray taty amin'ny 2001-2002. Eo ny problème président Zafy sy président Ratsiraka. Poka indray problème en 2002 namaha le problème pasteur Daniel Rajakob, Erzora Zafy-Maleo, Patrick Rajonary, président Zafy. Fa niampy indray le olana taty amin'ny président Marc Ravalomanana zany. Satria nisy an'ilay force anankiroa, lay crise post-électorale 2002, KMMR sy KMDR. Tsy voavahan'le fifidianana zany le izy. De hitatsika ny zavatra nitranga taty amin'ny 7 taty amin'ny 7 nisy olona nitsofoka indray le Andriamatoa Iany Rajoelina. De nitovana indray le problème rino. Tato amin'ny président Ratsiraka, président Zafy, président Marc Ravalomanana, nisy anga Iany Rajoelina nitsofoka indray tao anailalelany tao 2009. Niodikodina namahana azy ny communauté sy ny force politique sy ny acteur politique rehetra teto Madagasikara. Fa mbola tsy voavaha ny foton'le satria ny fototr'olana teto Madagasikara ny tsy voavaha mihitsy hatramin'izay. Fa namaha an'le crise politique sika. Zay ny zavatra nitranga. De lasa nisy olona fahaefatra nitsofoka indray le problème politique. Tratra niny nisy candidat substituant taty amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Iany Rajoelina. Zavatra nitranga. Nisy R Rajonary mampianana nitsorapaka indray tafiditra indray tao anatin'ny izy 2018-2015. Lasa le olona efatra indray lasa 5. Zay le raharaha. Zany hoe le problème antoy foana taty amin'ny République voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra.
de nisy 73 député, de nisy gouvernement de consensus lay, de misy PM tamin'izay, de nidébouchena élection. Zany inga ny crise ny 2009 e, élection ana sortie de crise. De zany koa ny élection 2018 présidentielle anticipée. Fa tsy nahavaolana izy satria nitoetra teo foana le problème. Zany zao zavatra henantsika zao. Antony mahatonga na ny CRN na ny kita Madagasikara miteny an'le hoe réconciliation nationale le mahatonga ny otrikafa ny FLN ny riada ny antoko samihafa miteny hoe ahoana ny refondation no aloha andamina firenentsika, fa mitonitony hitatra foana le problème. De ohatran'izany ny zava-misy amin'izao fotoana zao, vokatry ny laya olana tena tsy voava tsara le izy, ny ampy tsy fahaiza mitondra, tsy fahaiza mitantana sy fanapotehana ny fomba fanaovana politika sy tantely afa-drakotra andraraha-pirenena ary fa amezana vahana vahiny hitantana Madagasikara, de vao mainka pire ny situation misy amin'izao fotoana zao, de misarotra ny mamaha azy. De hoe ndao entony ambony latabatra ty zay le dikan'le hoe fiaonambe fanavotam-pirenena satria misy olana marobe tokony vahana. Zay ny antony mahatonga an'le hoe aza maika atrika an'le fifidianana fa ho ratsy io, fa mbola misy zavatra lamina be da be raha fifidianana no adevitra. Ndao ary dinikotsika anatin'ny fikaonan-doha-pirenena. De fikaonan-doha-pirenena zany no latabatra velarina ho an'ny rehetrarehetra hitondrana vahaolana ambony latabatra. Singa ao anatin'izany ny ordre du jour ny fifidianana. Fa betsaka ny adevitra tokony dinia ao anatin'izany. De nandrososikevitra filoha Marc Ravalomanana satria volombolom-pifidianana ny lalan'le mpitondra amin'izao fotoana izao, ary satria efa melo lalana amin'le fantsahana lalàna le mpitondra ka manararoatra anatin'le hoe manao ny andraikitray zay kanefa hita miariary zao, fa ao anatin'ilay famirim-bahoaka ataony mampiasa ny volam-panjakana no mitondra fampanantenana vaovao ndray ho an'le vahoaka malagasy. Fa kaiza ny fampelezan-kevitra ny dikan'izany? Ianao zany manana 10 taona anaovana fampelezan-kevitra, or que le candidat hafa, les autres candidats miandry an'le fotoana anaovana fampelezan-kevitra. Mbola miandry koriny ary mbola sy tonga any amin'le pré-campagne satria natao hoe pré-campagne fampahafantarana an'le candidat. Ianao lefa lasa melony fotoana migainé d'avance an'le terrain. Ary namoaka taremarika mbola lany 3 telo manao fopofopolana sondage kitoto fizany everina ho sananaka ampiasainao amin'iny sondage kitoto iny ampidirina tamin'ny standard and poor's io, de iny lalolovina kely eny amin'ny sehatra rehetrarehetra eny, de mitady hoe tsy afaka misaina ntsony le vahoaka malagasy ireo, plus koa le izy klirinina ny andro de miforotra ny atoto miramina manaraka an'le connexion. Tsisy manaiky an'izany. Zay ny anton'le hoe mila mijoro sy mihetsika amin'ny vahoaka anatin'izay fiaonambe fanavotam-pirenena zay. Ianao tsy mihinan-kanina zany de fanavotam-pirenena ny dikan'izay, satria vokatry ny politika fitantanana tsy mahomby ataon'le mpitondra fanjakana. Sakafo tokony hohaninao lasa an'izy menakavy, vola tokony hiditra any anaty paosinao fanavotam-pirenena ny dikan'izay, satria vola tokony hiditra any am-paosinao tapahan'izy menakavy amin'ny fitiavany sy ny filalaovany amin'le tombotsoa ara-ekonomika sy tombotsoa ahafahefany, de sy tonga anatin'ny paosinao fanavotam-pirenena ny dikan'izay. Nanaovany événement. Bien sûr, entony mandeha mitsangatsangana ny vola. Inona ny fanenjehana tsy nahazo andrajonary mampianina? Tsy manao politique de l'austérité, viva vidiana ohatrinona ny ray amin'ny nalona-panjakana, lasa daholo izy menakavy mivoaka ny ivelany. Et alors tsy nanenjehanareo andrajonary mampianina ny nataonareo amin'izao fotoana zao, mivoaka ny ivelany entina daholo ty namana rehetrarehetra ty. Mandeha kely miodina eto amin'ny tanàna eto, miliara ny lany amina déplacement ray rina. Tsy fantatry ny gasa ny facture amreny. Justement, nefa ntsika fonina ny facture tamin'ny andro ny rajonary mampianina. Fa nanin'ny Claudine zay mamonjy ny nahazo an'ilay marché teny avoloa cocktail ray vidina 4 milliards firy pax ampitombona facture sur facturation l'izy manao pretenant
io izy menakavy nataony teo ihany nataony de miao saloboko manao de mihevitra an'le hoe tsy ho fantatr'olona de na efa mandefa rivotra may mbo anatin'le misaloboko manara de mbola miaritra eo izy menakavy satria ao le manger fomba fiteny zany zay le zava-misy am'izao fotoana zao zay le fiainan'le malagasy am'izao fotoana zao de rehefa mba misy miteny le malagasy mela am'izay nareo fa tsy mety io de tezitra izy menakavy ao anatin'le misaloboko manao endraso aloha sasa moa mbola tsy mahavita am'teny fa mbola fiany sakafo mivavana zay nge le zava-misy de mifakaiza pirara lavitra mihoatra ny nataony teo aloha nataon'le fitondrana am'izao fotoana zao de isan'andro ianao zany maheno foana hoe tarindray misy aferina 298 millions de d'ariary ay nanao kidnappina hono vadin'le député zao ana de tomobile zao hono nampiasaina tary any député Rabekijana rehefa miakatra eto de antanitsika nindraraha iny satria any amin'ny distrika misy azy iny anosy boribory ray anina sy ray anina hono niady gouverneur sy député i député sy gouverneur hono taria bongo lava zao ndray ny cause mandeha any i gouverneur sy préfet hono i gouverneur sy anina hono ry atsimo atsinanana i député anina sy député anina ndray hono i sénateur ray anina hono nanoatra n'izao tamin'ny ray anina ndray tary inona foany ty i ministre zao hono miady any directeur na i DG ray anina de le ministre hono nyfamaly tamin'ny SG de SG hono tsy miakatra birao tsony de SG ndray hono ny séquestre olona tao anatin'ny birao any tao de very hono le volamena de le hermady koa nge hono ka ohatran'izao problème ny amin'ny airlines de le folaky avy-pitantanana hono tseken'le ministre de le ministre hono miteny hoe mafia daholo ny ao reraka be amin'ny tantaran'le satria tsy mety lany le petsy reny tsady mampimemy masosotra nge le izy re olona de izany ampiainanao an'izany scandale zany isan'andro zay le voitan'le hoe tsy maintsy manavitra firenena zay le izy de miainga amina olo-pirenena zany io diny io no momba anao andrany anao de mila mandinitra ahoana ny Nicolas-Njanako za zao nahena misy miantso akatrakatra olo ty raha fanira gidraka lesbaina fa inona 39 000 ariary nge Nicolas-Njanako teo fa zao tonga de 52 000 ariary ben dis donc metsela tonga ava miatrika fanavotam-pirenena tsy vidina an'le sekoly nge mahatonga an'izany droit d'inscription mbolava fitaovana mbolava ny assurance mbolava menaka vidiana ozy le ao am'le commerce na eno aho stabilisé le 9 000 ariary le menaka rehefa 11 200 ariary kasite de mbola mahita 9 000 ariary le 9 000 ariary tamin'io lefa menaka amin'ny vraky le soza kasite anie zany rina zany 10 000 ariary mahery zany le soza en vrac mividina le 4 000 ariary teo aloha le madio de 3 800 3 600 ariary le mandry 9 200 9 000 ariary zay litre am'izao fotoana zao tsy azonao antoka antsony nefa amin'ny fahasalamany sy fahatsaran'le kalitao an'le menaka ty izy le am'le commerce hoe plafonnement ana prix io i prix plancher manko reto cholestérol sy triglycéride menaka de aveo ianao ndeha ianao fa hoe hoay teto varitra de ao anatin'ny telo efa nataonao nge le izy fa tsy nahomby ry dady de eto ndray ianao mbola hitondra zay ho an'ny vahoaka de manontandray zao ndray nge hono mipaky an'le 50 page zao le 100 page de inona le izy triomphe hony calligraphe hony aiko tsara manko za mampiana-janaka eny atsika rehetra moa mampiana-janaka fa ny ana misimisy ara-dalàny zany fa tsy hoe zanakam-pelezana officialy daholo zany resahako zany de miakatra amin'ny vidin'le izy isa-taona de ho aiza ihany ara de hoe zay ngamba am'ty
tsy atakatra fa zay ka ampesapesaina aloha zany de inona vadibadika kely eo de raha misy ambony tsy lany tamin'ny herintaona de somary ampifamotorana kely le izy mais non cahier tout terrain zay taloha ze sady misy fizika ato de ny tsika nge taloha misy an'le cahier papomady misy kitra aitsika mijery aninona le tsy la tsaratsara raha linona fa afaka nyrevy an'izany tsika raha vinala dinika nisy le cahier akanga cahier akanga ka zao ny zava-misy ka ianao zany raha matsiary marary aza diniana akory ne izy mitarika anay hoeny daholo ny olona efa namaly ny azo ve mamiteny ny remdem ny antokitiako Madagasikara efa miteny mbola be tabe ny antoky teny tsy mifikambanana samy hafa eo rakike efa miteny hoe mialafa tsy mahavita nin'inona afinaritra kosa aloha le débat ny rakikisy le namana administrateur civil mahafinaritra le izy misy adevitra ohatrin'ireny koa tsara jerevana mitazona ny heviny tsara position tsara rakiki le namana koa mitazona ny position mahafinaritra ohatrin'ireny ary mpanakanto mahita ny mpanakanto zany daholo adevitra malalaka tsara reny de ataovy ohatry ny any Royaume-Uni malalaka maneho hevitra mba fantatsika moa mouvement gilet jaune tompoko de niainga avy tamity telo tatata zao ny zava-misy na vita 300 000 personnes nanao mobilisation 1 2 3 4 5 isaka sabotsy mouvement gilet jaune ity ka ampiasao amin'ny zavatra tsara le gilet jaune le réseaux sociaux fa zalany andro melitelitra miresaka badodan'olona any ianao na miresaka pepetan'olona any zany nataonao problème ary malagasy non misy problème ambony lavitra an'izany fa avelao fiainan'ny olona any ny anao atrehana mialatsiny am'le fomba fitenena satria itsika ohatrin'izay manko le izy de tonga de voaraingana lizy aza miadevitra ny anaty bragetin'olona tompoko ny ao anaty vilany sy ny kapokanao sy ny posinao edikevitra sy evadia anaty do ka raha tsapanao le izy hoe tsy mety tsony ty no aviko sy ny taranako de andana atreo ny fanavotam-pirenena satria ay ty orainy manonja tsy aloalika ny rambara tsy opotonorina le izy fa efa mandifitra atsika tolona madio zany tolona ara-tsosialy ary tsisy eloko zao tontolo zao fa ny demokrasia lalam-pandrenana no miresaka an'izany ao anaty katapoko le izy saika ho velarika eto le boky nefa ozy nahamaky lalam-pandrenana eto koa moa zany tiaingina raha iny mpitondro zany efa hitsakitsahany ioko ka zay zao zay be ny basy akanga maro tsy vakina moa mitabe tsy lany mamba zay natao hoe vahoaka mitsoro tompony fahefana rena rahabe manantsara raha ty raha-pirenena eto Madagasikara ty moa zany no hoe tena hotarity reto de be ny zavatra mbola azo resahana kanefa dia voafetra ny fotoanantsika anjaratsika no mandray tsara mamakafaka tsara ny lafika-hevitra maro samihafa zay lazaina teo ny malagasy am'izao fotoana zao dia tena hita hoe efa miditra makany amin'ny fahamatorana midika matrany amin'ny fahamatorana zany tsy midika hoe taloha tsy matotra fa ilay fiainana am'izao fotoana zao no manery an'ilay malagasy apahiratra amin'ny masony sy ahafahany any ko tena mahita ny zava-misy ka isaintsainany ny impanjinany ny hoavin'ny taranany tapitra ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Mada isaorany ianao naharitra hatramin'ny farany veloma tompoko fianambeo amin'ny fanavotam-pirenena fianambeo amin'ny fanavotam-pirenena zay karakarain'ny RMDM ao amin'ny kianja amin'ny makrobe rivotra misy sabotsy 3 jolay 2024 manomboka amin'ny 7 maraina tsona sy anasana anao mpanoana antoko politika mitovy hevitra syndika fikambanana sy société civile samihafa hiatrika izany fotoana dehibe izany tongava mary aranaritra firenena masina ny tanindrazana